Zoma fa 12 ny volana septambra 13 miarabantsika tokolasy tokovavy manaraka ity fandarina miaramanonja miainga ety amin'ny MBS fahitalavitra sy onjam-peo nosopatranay ity miaramiasa amin'ny radio Maday tsika FM 100.4 ary miaramiasa ihany koa an'ireo namana marobe izay manerana ny faritra amina toerana 412 mandray ny MBS eo ny mandray izany fandarana zany mivatana izay anaovana kopakopatanana atsika eo ny mandray andrany amin'ny alalan'ny famerenana ary misy ihany koa ireo radio tsy miankina izay mandray ity fandaratsika ity isaorana ianareo izay mandray ary mandefa izany amin'ny alalan'ny famerenana araka ny safidiny ora izay nalamitsika amin'ireo programa samihafa any amin'ireo distrika izay mandray izany fandarana izany. Arabaina ihany koa ianareo any amin'ny faritra sy any ampitan-dranomasina izay mandray mivatana izao fandarana izao. Miaino ny fandaratsika, eo ihany koa ny manaraka ny fandaratsika mandefa sosokevitra samihafa satria raha ny fanokevitra avy any aminareo any ampitan-dranomasina any dia amin'ny hoe mety lavitry ny elanelantany eo amin'ny 2,3 sy 2 kilometatra na mety mihoatra an'izay no misy atsika fa ny fonareo dia mitempo an'ity Madagasikara ity ary ny sainareo isan'andro dia aty Madagasikara. Ny fizotry ny fandaratsika amin'izao maraina izao tonga dia izahay 3 no hiaraka amintsika araka ny efa hitatsika misombosombony sary izay mangalangalatra kely eo ambadika ao fa efa manao kadrazy moa zany ifaly dia bokosy anankiroa no miaraka amintsika zany. Misy fandaminana indraindray ny amin'ny hoe miditra aloha ny député bokosy avy any amin'ny boribory tamin'ny fahaenina dia avy eo indray miditra ny député bokosy avy any amin'ny boribory tamin'ny faharoa na hoe fanelanelana zoma izy mirahalahy ireo fa amin'ity androany ity tonga dia hiaraka eto mihitsy ny député mirahalahy zany Itodso Andriamampandry any amin'ny boribory tany fahaenina sy Randrenarisoa sy Tantsilasina Rastany avy any amin'ny boribory tany faharoa. Tamin'ny talata teo tsika dia samy nahare ny faneho-kevitra izy mirahalahy tanaty angaredona tany dia zao fandehan-javatra nanomboka tamin'izay voalohany indrindra nanokatra ny antenina député bokosy boribory tamin'ny fahaenina fa namarana sy nanakatana ny antenina ny député bokosy boribory tamin'ny faharoa zany hoe ny mpanokatra sy ny mpanakatona zany eto akaiky eto amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy iresakitsika aloha ny tontolon'ny angaredona iresakitsika satria misy ihany koa le ao anatin'ilay ankilany zany lay lefa le mivoraka le saina efa hoe tsy hitandrareo tsony zay atao ao anarany tondrana an'ity dia mba manao angarongaredona kely any ambadimbadika any zareo dia tamin'ny afakomaly voatery niakatra tamina fahitalavim-pirenena mihitsy nga prime ministre nanazava ny zava-misy dia teanao andehitrezana amin'le fifidianana foana dia teana maro tena hoe rary ny sitsy ny fanapahan-kevitry ny ACC ary ara-dalàna fipetrahanay tatana vonjimaika ny raharaham-pirenena dia omaly indray nisy faneho-kevitra iombonana indray nataon'ilay ministre anatin'le gouvernementa mbola manamaro tena ihany sy milaza ny lafin-javatra samihafa dia mivoy ny amin'ny hoe fatahoram-pifidianana no antony mahatonga ny kandida ny solombavamboaka ny vondrokely rehetrarehetra na société civile sy ny sisa miteny aminatin'izao fanamelohana sy fanambarana samihafa izao hoentitsika zany rehefa avy eo satria tsy maintsy resahana miaraka amin'ny député bokosy tsy dia tena hoe ho lava resakitsika. Ny tsara ihany manamarika zany satria mbola hiatrika fivoriana goavam-be izy mirahalahy reto dia tsy manana fotoana be hitazomana azy itsika zay ny anton'le hoe double impact ty zavatra ty zany amin'ity androany ity eny ary aloha tonga dia oetran'le angaredana mihitsy ny tondrako azy le mpanokatra le mpanokatra mihitsy zany député Todsoa mihitsy no arabaitsika miaraba député Todsoa rehefa avy eo tsika tsy maintsy resaka ny zavavita any amin'ny boribory tamin'ny fahaenina satria iny moa zany le Todsoa Andriamampandry lay raharaha ara-tsosialy miaraka amin'ny vahoaka ka tsy amela amin'ny vahoaka mihitsy raha tsy hoe ampafantaro
hitany rehetra le ezaka samihafa tahaka zany any ko député Randrena Sositanslasy mbola manako taba ny olona mivary antany eny sisa efa hoavy fahavaratra re olona efa tsy maintsy hiazakazaka any amin'ny député Rastantsika indrindrandrindra ianareo amboribory tamin'ny faharoa satria misy an'ilay tambary lehibe le efa nitenen'ny député Rastany hoe hotrohana amin'ny motompompe le rano de ataony fandaminana miaraka amin'ny fokon'olona satria io zany mba ny opportunité ana tambary amina hectare maro mba be tsy mitatatra kely miboribory tamin'ny faharoa de efa manomana ny programme samihafa an'izay fa eo moa izy député Rastany tantaran'izay député Totoso miarabanao miarabanao faniry ary miaraba ihany koa ny honorable député Rastany Bogosy eo koa ny technicien rehetra sy Andriamato Rina ary indrindrindra fa ny vahoaka malagasy izay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja ary io koa ny avy any ivelany marina ny teninao fa somary fohy ny fotoanandroany voafetra satria isy fivoriana maika tsy maintsy irahanay avy eo ary hiala aloha zay roalahy de zay natonga ny triple impact mihitsy zany androany itsika telo lahy zany no eto ao anatin'izay fa dia tsy hay ihany no iarabantsika rehetra ary tsy hay koa ny iarabana zay manana tsingeritaona naterahana androany dia mirary soanareo mirary fahasamana feno an'izay nahazo tsingeritaona androany ary tsy adino am'izany tamin'ny tikerinandro ty misy namana rahalahy zay nanana anniversaire tamin'ny alatsinainy fa 12 septembre de monsieur Nambina Naiboda de mirary soanao rahalahy am'izany tsingeritaona naterahanao zany de hitondra fahasoavana trano anao sy indrindrindrindra fa fahasalamana feno anao zany taona naterahana izany eo ihany koa dia maro misy namantsika zay maty dia sy havana dia miombona alahelo amin'ireny fianakaviana sy namana ireny isika ary dahoaza mankahiry ao anatin'izay eo koa ireo tsy salama dia mirary fahasalamana ho an'ireny namana praimonina tsika ireny pray tanindrazana amintsika na any amin'ny toeram-pitsabony izy na ihany koa zany any amin'ny tokantrano maro samy hafa any ny kokoa aloha zany dia ataontsika amin'ny zoma daholy fa tonga de hiditra fonga amitsika aloha ny asa sosialy roa minitra teny Amboamanarina ry technicien faly dia hitatsika mikambany fa taky ny mahazatra moa zany dia misy foana zany ny asa sosialy isan'andro isan'ora de io zany ny rahana tamin'ny team bien-être sy ny association ny andraina zany sy ny tena koa dia nisy zany ny fanofanana ho an'ireo tanora zay mitaiza sy mikolokolo ireo zokiolona zany hoe asa manokana misy zany izy tia satria hitatsika fa somary vohilika ihany reny zokiolona reny zany rehefa tena hoe melehibe ny tonany de eo koa rehefa misy tsy fahasalamany dia misy fitazana manokana sy fikolokoloana anazy reny zany dia zay zany no antony na sina zay fanofanana nandritra ny 2 andro ary olona tena spesialista expert am'izany mihitsy zany no nanofana izany rehetra zany dia misy koa moa zany olona tany amin'ny distrika hafa zay namonjy izany fanofanana zany misy avany la réunion misy ary tonga misy avany Tamatavy tonga nanatrika zany fanofanana zany ary mazava ho azy fa dia anisan'ny maro isa tamin'izay zany ny tao amin'ny 6e arrondissement tao Amboamanarina zao no atao koa dia ny asa rehetra zany am'zao fotoana zao na centre izy indrindra fa any ivelany dia mitady an'izany hoe fitezana zokiolona zany ary tena anisan'ny be karama be zany ny olona manana zany fahaizana zay fitezana sy mikolokolo ary mitsabo ny zokiolona izany koa dia vita sotroma tsara dia nanampy moa zany tena na ara-pitaovana na ara-bola na eo ko zany na ny toerana zay nanaovana azy moa zany de teo amikanja ny Totosoa zany teny Ambatolampy Amboamanarina no nanaovana izany rehetra izany zay ngamba ny raha fitinina fohy zany ny zavatra natao akoatra ny asan'ny tadilavanandro moa zany zay tsy maintsy atao ny fanampiana na hevitra na amin'ny fitaovana na amin'ny saina zay atao zany ao anatin'izay zay ngamba ny raha fitinina zany fohy ny asa sosialy zay faniry fa dia omentsika ny député député Rastany sotra betsaka na amin'ny fiteneny sotra nareo am'rahalahy miaraba nareo am'rahalahy ary miarabantsika malagasy rehetrarehetra manaraka ny tisiny any ivelany
voalohany aloha de adiny foana isaka manao zavatra de aloha sorantsika foana le nahary zay nahafahantsika nampiombona atsika na mifahasalamana na mihery ary na miheritsaina ahitrehana zao adidy masina zao kisaorantsika mitompo de ny zavatra kely aloha hitanao mampiavaka kely an'ity team député team nany eo amin'ny team na hatrany président tany farankely iny tsy vita le mitabataba manao kovavo maneo mikirirany fotsy fa ny anay sady mianao no arahana asa mahafinaritra be honorable Totosoa tena de raiky mihitsiny isam-bolana isa taona izy miezaka mihitsiny tsara an'izay vaoko nama fa tena toy izy raha lafa zavatra tsara amin'ny firenena aleo manoatra zay ahazoana tsodrano fa ny sasany tsisy inona fa de tena zavatra hita tsy manara-dalàna mandika lalàna zao de mbola marinina foana maharikoriko raha mena azy ny nandray zavatra kelikely fa tsy ohatra ny Rahalahiny Totosoa honorable Totosoa de efa nanomboka ray volana zay le napetrako zatsy teto satria zany indro tsy teto azy ngamany de androandray vao tonga misy zavatra goavana fandaminana mizatra petapeny tokony ambara fa le fotoana nefa za tery de tery dia efa nafarako tamin'ny député Totosoa teo honorable Totosoa misy le vary tsy hoe mividina taky zany fa vary mbo vokatra anay zay olona mpamboly manana ny zavatra aprisianay mivoaka de mamboly mamokatra ihany aloha de na vokatra de mivarotra vary aho tsy hoe vary moroatra ny ndray andro de vita ndray miserana fa misy vary maharitra mihitsiny ho an'ny olona zay sahirana tsy sahirana ho fa tsy ekeko loatra tonga de makaka raigony ho an'ny olona manana matoa izy mahavita raigony olona mpanana zay tsy ekeko fa aloha le mandehaniko apokarin'ny olona sahirana ihany le prix mo fa tena tsy te lazako eto fa raha lazako eto mitototo aminy fa de mirary tena latsaka be da be noho neny amin'ny mpamogady fa de zay mbo azahoaka anapiko ny pritany razana amiko satria de tena mampalahelo mipikefiko tsy vojery ny fanjakana fa ny azy zavatra any manara-penitra sy ny tany ny terrain sy ny tany any am'voana amin'ny zavatra tsy lara-pahamenana ataony de ianao moa ary mahalala mihitsiny ianao de tena afa mipetraka tamin'ny heritaona zara le masom-bolo vary tanety satria tena fa lansena fa niraha tena izy eto Madagasikara intera ditera ataoko apahafolo angamba ny vary azo ambolena anaty rano fa vary tanety misy apahazato raha itsika miexploite andreo rehefa tonga fitonantsika tsy ory vary tsony lansena le vary tanety fa misy eo anamiko zay sady manao mikritika manondro lalana ho an'zay rehetrarehetra ho an'ty maso an'ty Madagasikara ty de maka vary meko 15 kilo isaka ny olona zay maka eo zay oloanao amin'ny arrondissement tonga de fiainana aleoko loha amin'ny arrondissement satria za tsy mpitona tsy ny tany zay moin kely ananako ny any zarako de ny ao amin'ny arrondissement tongava de misy bazay fambolena ihany koa tsika tena ary fantatrao fa tena amin'ny herinandro any tongava le izy ny rehetrarehetra ny olona mahazo io satria le izy misy 7 hectare ngeza be io le rano valatra amin'ny PMU oritany satria efa nisisisiny efa mivoleno izy ary rito efa namafika de zay ihany député ho avy amin'ny herinandro andritra le rano satria raha mahavokatra tena ritra parapatonga ny orana efa avy be efa miteraka fa hiakatra amin'ny vary fa ho avy tsy de hoe kobakambava ohatran'izany fa nitsika de arahantsika asa sady mikritika atsika tsy manaiky ny zavatra any ambenina fa raha tia androso Madagasikara ty raha samy manoatra an'izay samy mandray amin'ny brika marina fa tena tsy tonga tsony le fanafarana vary le andaninany devitsika sy ny tariny fa tena mahalio tena ara-sakafo tsika de hatramin'izao nefa Madagasikara zay noheriko ny teneniko hatramin'izay hoe hatramin'ny andro tendrena-pomonera hatramin'izao mbola tsy vita foana ny fahavitantena ara-sakafo tamin'ny andro tsy manasongadina tamin'ny andro président Ravalomanana efa seka ho vita rehefa fa nysobarany rahalahy reto zafim-bazaha sy inona vazaha moa filaza azy fa de tena maharikiriko fa de zay le izy fa zay ngamba natao fa tsy hoe miala tsiny le teny tsy moatra le izy sa tena mamparary fo mihitsiny fa zay ngamba aloha natreo ny teny de andehandratsika ay tonga de iresakitsika le programme solombavam-bahoaka bomba be iny ndeha ataotsika hoe raha ny baolina kitra zany de hoe regroupement député Rastance député Totosoa moa ndray Messi ndray koa ato Ronaldo samy mpilalao baolina kitra ny anankiray miampy pétanque fa
tiako tenena de zao regroupement enjana be mihitsiny zany an'le solombavam-boaka akoatran' n'le candidat de zay nampahatonga n'le azakazaka nataony reto fanjakany de koa mba hanao angaredina de angaredina mampalahelo kely le tamin'ny afako maly iny le angaredina fierovatena de mba nanao angaredina kely koa maly lay ministre ny serasera niaraka amin'ny ekipany zany fa ho resantsika zay rehefa avy eo fa le esprit an'le angaredina efa nanomboka anareo iny député Todosoa marobe mivoaka manontany de rovina indray manaraka satria moa izy zany tsy hoe émission tonga de continue mitohy be isan'andro san'andro fa manana nitetika ady hitondrana azy anareo ampahafantarina am'vahoaka ny zava-misy ka zay angamba ny tonga de tsara resana député Todosoa miandro ny rehetra indray zany hoe rovina indray manaraka de ahoana sahoana ny tohiny ia eto dia mankasitraka aloha ny député namana rehetra na ny avao am'timy io na misy député IRD reny hitatsika misy ny avy amin'ny tsy miankina zay gateo daholo zany isorana reny solombavam-boaka zay sa ary naneo zany fitiava-tanindrazana zany ny arony zany hoe fiandrian'ny ampirenena sy ny teny ny zavatra tsy mety sy ny tsy ara-dalàna reny zany dia midika fa firaisan-kina ary fiombona-po ny solombavambaoaka ary hitatsika teo fa raha nisy tavany amin'ny faritra ary dia nisy no niantso ataribia nisy niditra vidéo tao anatin'izay ary nisy koa mbola solombavamboaka maro zany zay tany amin'ny toerana tsy misy réseau ary ihany koa no ny fatapahan'ny jiro zany dia tsy tafiditra zany zareo tao anatin'ireny fa reny zany dia anisan'ny fitanam-po reny ary zavatra tena hoe tsara ny zavatra tahaka reny hoe misy eto olona voafidy olo mpanjakana ka tia tanindrazana fampisehoana ny voaka zany reny fa tsy hoe ohatran' zareo amin'ny fitondrana daholy de misolelaka de merci président merci monsieur le PM merci madame le ministre na monsieur le ministre de vaoaka efa sahirana ianao mbola mamoaka katakatara be ianao mbola manao ny fidibana maro isa-karazany nefa ny voaka efa sahirana am'zao fotoana zao reny zany dia fampisehoana fa misy solombavam-boaka eto mirahina miray feo malala ny fahasaranany vahoaka ary koa masa miteny ny zavatra tsy mety ary mijoro maneo izany hoe fitiava-tanindrazana zay zany amin'ny akapobeany ka dia zay ny sorana iny zany dia santatra ambavarano iny fa mbola ho avy ny manaraka ho hitatsika io ihany zany ny toyany satria tsy maintsy misy zany ny toyany dia tsy maintsy tsika zany hiditra am'ireny acteur maromaro reny na olotsotra na société civile na ny syndicat maro isan-karazany zany dia tsy maintsy hijoro koa izy zany anaraka an'ireny ary ny zavatra tanjona de hoe mba ho fantatry ny mpitondra mba ho fantatry zao tontolo zao fa misy zavatra tsy mety misy fanitsakitsahana ny lalam-pahandrenana eto amin'ny tany sy ny firenena ary zany lalam-pahandrenana zany dia mamofady ary zavatra tsy tokony atao amin'ny ohatra zao ohatra akaiky misy zavatra tsy mety akoatra ny fanitsahana ny lalam-pahandrenana sy ny fahasaranana zay ianjadin'ny vahoaka akoatra ny raha tsy tena afa-tsy ny délestage ihany koa tsika sy ny rano tapaka raha ny Afrika raha ny ivelany misy hoe délestage rano tapaka raha andro roa andro efa nirosaka andalam-binga ny afrikaniny ny tany ivelany fa tsika eto 4 taona 5 taona tena hoe niarana zany hoe tena hoe fatapahany rano fatapahany jiro eny ambomanarina zao alina maraina tapaka ny jiro tapaka ny rano 4 andro zany ianan'ny olona fa mieritreritra ry zareo hoe na de tsanatra amin'ny lony aza ny vahoaka de tsy ho tezitra tsy rotsaka andalam-be zany reo ho avy zany ary zofototra zany ao anatin'izany anisan'zao voaingana zay voamaika tsy aneketsika izao zavatra ataon'ny fitondrana zao ohatra faniry sy honorable rastany voata amin'ny herinandro de nahazo 4-4 vaovao be Toyota Hilux ny draine rehetra eto Madagasikara zany hoe ny 23 directeur régional n'éducation nationale nahazo 4-4 raha ry zareo de zao volona bahoaka io volona mpanjakana fa de natao plaque noire le izy fa tsy plaque rouge mitodika aminao manokana andriamatoa prime ministre ianao ny lehibe an'ny administration
fa ahoana no manao an'izany ianao misy no nylaza hoe ovaina plakrosy daholo ny tobily mpanjakana rehetrarehetra fa maninona am'izao a ho avy ny propagandy de omena ny traina tambazana ny traina am'izao de atao plakinora izy mba afahany zareo manao propagandy sy mitatitra zany a reo voka mpifidianana maro samihafa de anao ny ataonareo anareo ao anatin'zany tsy rarina zany ary miantso ny mpampianatra rehetra ny mpandraraha ny ray aman-dreny ny mpianatra ny vahoaka rehetra tsy anaiky an'izany satria volatsika volam-bahoaka no ny fidanana an'izany de manina no atao plakinora le izy ary vola beky ny vidin'zany atao vonikody hoe 4 vaovao omenandreo drainreo nefany ny kesy école zao ho an'ny EPP tsy omena roa taona zay 2022 2023 ny kesy école nefany a de anodonana ny école rehetra ny EPP eto Madagasikara zao miantona daholo tsisy fitaovana ny anatin'ny EPP ihany ny kesy école zao a ny 70% ny kesy école de ny fanjakana no miantoka azy fa ny paeba ny projet d'appui à l'éducation de base zay efa tsy ny banque mondiale ny 30% ny kesy école no etoan'io paeba io ny paeba zany no azo le 30% fa le 70% zany ho an'ny fanjakana tsy azo hatram'izao roa taona zay de manina le vola fidanana 4 raha nampina ijerena an'le kesy école na ny vacation ho an'ny mpampianatra sy ny mpandraraha zay 4 taona tsy nahazo ireo mpampianatra sy ny mpandraraha reo zany ve de rariny ary io paeba io zao dia ifarana amin'ny ty taona ty io tetikasy io le projet io de ahoana zany zao de vao maika zany zao a tsy azo nyfanodonana ny fonctionnement ao anatiny zany zao ny EPP satria ho tapitra io ny dika an'izany zany a de misy zavatra tsy mety misy zavatra tsy milamina zany a ao anatin'ny tya fanjakany ty misy zavatra tianareo atao ary tsika dia tsy manaiky amasolomba vaoaka de tsy manaiky an'io 4 reo omenandreo a atao vy plakrosy io fa de maninondreo no vidanana 4 ray zay ny faharo de amena telefônina daholo zao ny taletsekoly rehetra eto Madagasikara dia terena ry zareo a ho membre ny amin'ny bureau de vote fantatry daholo zany omena 35 000 ariary daholo ny mpampianatra ho tambazana fa hoe angala-bato any amin'ny bureau de vote zavatra taka zany de tsy mety akoatran'zany dia mamenao kaye ho an'ny ankizy zay volam-bahoaka avidanana io a volona mpanjakana de asiana sary ny floty eo aloha zay floty tsy amperina satsony de atao anaty kaye ho an'ny ankizy miloko orange lizy de loko orange koa izy keliny sary falezabany zany de midika hoe politisation de l'administration tena zay tsy fanao zany andre mato premier ministre fahotana mafaty sy raha mato ministre ny fanabiasa pirenena reo profo mitoaka amy tenda ny tompoko de jereo ankizy zao hoe faniry député rastary orange natao de misy sary le flo teo aloha zay tsy flotsony ohatra le sary any amin'ny brao iampanjakany io o le flo efa nametraperana nge tsy manana filom-pirena tsony tsika de mbola atao ihany ve le izy zany ve de rariny tady dio fa volam-bahoaka reny ary eo de isorako ianao député rastany zay na foy vary 5 taona ho an'ny vahoaka varinao reny volona posinao ny ala fa ny sasany nge le tosika fameno sy vatsotsinjo le varomena volam-bahoaka nge reny e fa tsy volana solombavam-bahoaka iny na volana ministre na volana premier ministre e sady volam-bahoaka reny no volany mpamatsy vola ho an'ny malagasy sahirana rehetra isa tokantrano ka tokony azo an'ireny daholo ny vahoaka malagasy tompoko fa manina no fantom-patenana hoe zay mpiara-miasa ihany zay TGV ihany zay zao ihany ny mahazo an'ireny aza manaiky ry vahoaka malagasy eo ny vatsotsiny sy ny tosika fameno de volam-bahoaka ihany reny vola mpanjakana vola mpamatsy vola ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy volana sefo iafokotany reny tsy volana be ny tanàny reny tsy volana solom-bam-bahoaka reny ny an'olona rehefa manao de vola posy nomena ny vahoaka ao anatin'izay zany zavatra zany zany dia tenenina mihitsy zany androany fa misy zavatra tsy mandeha ary vao maika pira zany ny zavatra ataony gouvernementa sy ny mpanatanteraka
ary tsy anaiky lehibe nana am'zany zany tsika faniry ka eto zany a farany de miteny ianao hoe ahoana ny toan'ny angaretona mbola mitoy io ary vao maika miamafy atsany zany angaretona zany a de ho hitatsika vahoaka zany a ny totoy an'zany afaka fotoana foy zay indrindra député Rastany namarana an'le angaredona tam'le fandarana voalohany ianao fa mbola hoavy ny manaraka nareo mbola manana fandrindrana solombavam-bahoaka nahitsy mihitsy ny resaka atao anatin'ny angaredona ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena le firaisankina zava-dehibe ho am'voaka malagasy mbola maniry ny iverenana iny ny voaka malagasy fa ho anao nahita n'le regroupement le solombavam-bahoaka samy tamin'ny loko samy hafa ary fatatsika ataotsika hoe 3 taona lasa samy nanana ny fironana kanefa ny nanomboka nitambatra izy tateorina indrindrandrindra le nisy an'le motion de censure iny de manomboka miverina tsy kelikely ndray am'izao fotoana zao député Rastany setanao marina tokoa zany zavatra mahafinaritra aloha mahavelom-bolo de le angaredona tsy hoe raha ohatra mako atsika manao miara-manontsy isaka ny andavanandro de io ndray le time io manakirotana io manana fa zao tompoko efa tonga saina daholo zay député olona au niveau nianatra ary mahalala fijaliana firenena de lasa nanao angaredona daholo fa remarque nge le mpitatrahakena le olona le député tonga de tsotra tsy au niveau tsy nianatra de tsy de lasa tsy de nety tamin'ny farim-piainana raha tsy député de matahotra de na metina tsara na fa jaly ara le vahoaka de mbola io ihany hoy misy sy ny tany mampalahelo hoe gazena ataoko hoe aza matahatra anao ry vahoaka fa satatra bavarano iny a fa nyrody be satria mifampiresaka zao za tena mifampiresaka satria mpanderaka amin'ny province sy ny tariny nanao ny histoire azy tany nafinatra ho avy daholo ny akabiaza mbola misy andro tokony iny mbola anampy anay ary tena angamba andreo miroro hoe angamba tsy ampanaovana andreny ny inona moa izy ty ny amin'ny elefi amin'ny volana manaraka io satria tonga de vao matahatra motion de censure andro tonga de tsy mampatahatra anareo satria efa tsy mandeha am'izay lohan'ny daholo fa de maintsy mifara am'zany fa tena fa mana fa miroro de jereva zao le izy a de tsy mienatra ty le ramatoa-ministra ianao ve mbo nianatra sa manahoany aza mbo mifanabatra de hoe manino ilefitra ny appareil inona moa izy le nataony teny ohatra hoe le angaredona tsy angaredona koa ka voalavo kely mivoakatro anaty tendrom-pohatra fa tena ianao ve madame le ministre tenanao mihitsy ny ohatra le hoe vao masonomby mihiratra fa tsy mahita am'ty zatra fafahorin'ny olona de eo de mbola hiary tena batandremo tsara fa misy farany zava-drehetra ary anao olona miteraka ao anatin'ny taranako fahafito anke tena ho tsarany tarona ary tsy zay no manentsika fa ho hitanao le izy fa tena aza mboa zatra le tena hoe vao misy de angamba ianao no atao hoe inona moa lazy ministra inona moa filaza azy serasera sy ny kakay sy ny kakay milaza tena super ambony ministra super ministre nefa ianao a io professeur honorable Toutso atramitsesisa avy angaty de mibarabara maly inao mbo manampaizana ohatra ny mpanao gazety kenge anao olona tsy de mana makaizy fa sendra mbo nahazo mivary anao de awa tena mbatandreo mivary le professeur nampalelo anena mifandarany le professeur nagaty mbo inga tsy nianatra de atao amin'ny teny frantsay atao amin'ny gasy de anao mba iza raha mbo mahery ianao ohatra ny professeur Toutso sady mampanao mpianatra manabe mpianatra izy a manao asa sosialy izy a manao zavatra rehetra inona mbo nataony io ministre mbo asa sosialy nataony fa tsy de manao kovavy maneny fotsiny tena tsy hitako zay zavatra hoe ny olona rehefa sady manao a manao démonstration zao rehefa atrena fidinana tsy manenjika be fahatany fa tena manao fa ny anao le volam-panjakana sy mivolany rehetrarehetra anodikodinana de mbo eo de raha vao misy anina de anao no misolo tena sy ny tary inona mbo zavatra asa sosialy mbo nataonao zao inona fa mbo moramora madama ny olona fa tsy faly aminao ny olona misy ny teny ary orastan tsy orastany nareo ty mavery tsy mahita an'io za rangaty vao mahitely raha matoy de lasa anakabo fa tena tsy ana fa lasaka mandreraka ao izy mandreraka na mieno vava le raha matoy piako ny radio de fapotra zany de ohatran'zany ny filohanareo ve tena eny akatso ny tena hoe tena mpianatra tena endrina andalina manao ny lalàna rehetrarehetra mbola mianatra de tena mbola tsy mianatra mbola sa ihany nareo mbola hoe tena manao hoe mifanakorotana tsy mbola ny targreve zay mbo nianatra akatso tsy mbola nanasoaso tena nanasoaso filoam-pirenena Andry Rajoelina
mahafinaritra e za tsy toizako le tenina taona de za ve de tsy ahatonga sainanao de ohatra monsieur le premier ministre madame ministre serasera nareo ve de tsy mahita eolona zany honorable Todsoa hoe le zavatra tokony ampandrosoana firenena tena ana sena teny tamin'ny famaranana teo hoe ny nareo a tsisy any amin'ny famokarana sy zavatra ataona ataonareo a fa any amin'ny oeraoera tena zavatra tsy mamokatra tsy lara-pahamehana de ty ndray a hita be fa raha jerena nge ny vahoaka raha jerena era Madagasikara de afa mandohanareo fa leo de tsisy hevitra zay nge mahatonga azy miketrika zavatra maloto efa fantany olona fa tena fa miketrika maloto satria fantany raha tena mahazo tena mariny ty a ary olona mbo samy mianatra tsika manao analyse tsika mananalyzy a 1% ny azondrao raha mandeha voie normal donc mbola tia mikitra le toerany foana izy a de tena tsy maintsy manao mikimaky satria ireny ary zao de tsy mianatra akory ngiary asa sisy ny tariny nareo angaty mbola mitaraka olona nianatra sy ny tary de tsy mianatra eran'izao tontolo zao ve nareo hita fa le article 42 fa tena mamindra marina tena tsy mamindra le kanako de mbola sahanareo midiny anazy raha atao zany raisonnement raha ninina résultat eo na 1% izy a hita nataony ondrelona zay tonga de afa mona zany donc feany fotsiny tsy obera tsy ho ravarisaka atsika fa teny lena atao koa da ady mpanorona hoa io tsy azony sasany le hoe fanorona mahazo laka ary zareo zao azavako tsara raha manao fanorona anao na anakaroarany azy na azo laka de ahodikodiny fotsiny eo le izy azonao antsika nefa be da be aby de tsy mahazo laka de tena mipetraka fa asiana le tsy akan-da homana misy terme be da be stratégie mbola vorianao ina le tsy akan-da homana isorany eo am'le laka atsahanao fa tena midorona na tianareo na tsy tianareo ny olona tompoka fa leo na ninina tena moralina anano de ao le izy de asorona de eo ngapy amin'ny ministre de na amy tena revy tena azonao ary tena hita hoe izy mianakavy a raha tena ohatra hoe vazaha sarim-bazaha tena hoe zafim-bazaha ve sarim-bazaha na tena tsisy am'rolo eka daholo zay mitondra ary tena olona tena tsy ao mihitsiny ary tena vazaha ary tena tsy manaiky tsy anaiky an'izany tsy ny tompoko ny gasy voanareo izy tamin'ny fifidianana tamin'ny era voalohany tamin'ny androny herina fahalimana anao de fa nangalatra be nareo nidirany TGV teo ke tsara mangalatra isaka mandinga ena azao nareo de hoe le team Marislavy efa araka ny olona fa tsy anaiky an'izany tsy ny tompoko a fa de ho avy ty a fa tena iza no ampijalianareo marina ny teniny honorable Todsoa jiro fa tena tapaka isan'andro raha za monsieur le premier ministre tsy samy tena lalana ratsy be masamy monsieur le premier ministre tsy ministre lalatina tsy isa teny mihitsiny a ny olona naona ny akabiasa mpianatra rangaty tonga aminay de zao tsisy mianatra hoe mbo apiro zay député lasa sorena marina tsy mandeha telefona mbo apiro fa tsy mianatra zanaka aiza na avitahana an'io zay nge premier ministre zavatra kely tena ataoko anareo de mbo zavatra le anoanana zavatra sarotsariny fa de tena any amin'ny lara-pahamehana fa izy angala raha an'izay vahoaka tsy mianatra sy na faty orinareo a fa le azahoany an'le vaty foana zay le meny hoe meny 23 ny ina moa teo ny drenina rehetrarehetra nga mbola vitan'izay nga mbola vitan'izay any le teo aloha memo atao my président Fokotany memo atao maire président Bekitana maire memo atao a de ny chef district amena topila efa vonangalatra anodina amin'ny fividiana tsisy anaiky any orodada samy tena olona tena samy tsorandray menaka eto a ary samy tompo Madagasikara fa tsy anasa zay tena malahelo amin'ny vahoaka anay tena noana sy ny tary vo mandeha anao de tena noana de tsy mampangoraka anareo nge fa tena vonona lizy a zay tsy hoe be vava fa tena hoe mbary tsy rariny aloha tena hoe mifonsa matina vonona roa zay tsy manina fa tena aloha maty hoany tena miady hoany tandrazy ahoana tamin'ny 47 firy ny vonovono ny vazaha namanareo teo aloha de mbola tohizanareo foana ave non tsisy fitsy hoy izy le premier ministre tamin'ny larobia teo député Todsoa ny amin'ny hoe tsisy crise politique tsisy crise eto moa zany fa hoe fanakorontanana zotra-pifidianana misy a de aloha andeha ny safidim-bahoaka amin'ny alalan'ny démocratie ahoana ny fahitany député Todsoa am'izay fanakorontanana tokoa ve misy ry zareo no manakorotana andra mato premier ministre ay ve ianao rehefa matahotra ihany zany anao rehefa voan'ny pression maro samihafa dia ina anao zany de tonga any amin'ny TVM ka mamono afo manadio tena zay zany ny zavatra ataonao tsoroko aminao a
fa raha milasa tia tanindrazana ianao zay mbola tia tanindrazana lavitry nono ianao ny asa vita no hifampitsaratsika jereo ny zavatra nataonareo de jereo ny zavatra ataonareo fa zay de nijoro foana tamin'ny fahamarinana ary nanitsy foana zay na de mpanoatra ary zay dia nanitsy zay ary nitondra vahaolana teto amin'ity tany sy ny fireneny ty ary efa tsoronay aminareo zay fa raha narahanareo ny tenin'ny fanoerana na ny tia manokana ary na ny tenin'ny filovalamana sy zay sombavamboaka sy ny analizy zay natao teto na ny foloisan-jato fotsiny ary narahanareo de efa tsy ohatry zao le firenetsika fa ianao de milaza fa hoe tsy azo ivalozana ny zavatra nataon'ny ACC efa zavatra efa hita fa ampahebe maso miparapara zao fa tsy mety de mbola tsy azo ivalozana ny feon'ny vahoaka tompoko no tsy azo ivalozana ny safidy bahoaka no tsy azo ivalozana fa ataovy mangarara le fifidianana ataovy madio le izy fa zao nge zao zany ola menimenina daholy lista tsy voasoratana lista électoral firy ny SMS azonay fitanana azon'ny vahoaka ny appel raha misy tokatrano 5 izy efatra enina ndro ihany no voasoratra fa ny ambiny tsy misy tsy voasoratra ary zay hita fa hoe tim kapanohatra de tsisy koa tano anatina lisy mpifidianana iza no anaiky an'izany tsy madio zany io lisy mpifidianana io ny seny mila fanatsarana io mila ovaina ny fomba fiasa ny ACC mila ravainy nareo tsy nareo no mitsarana io azay efa name sosikevitra hoe atsangana ny CES mba hijery ny anomalie rehetra zay zavatra tsy mety amin'ny fifidianana ny gouvernement mitanily io satria ny flou zay lany daty nge no nanindry anareo teo de ahoana moa zany ny premier ministre sy ny gouvernement zany no isahana sy andraikitra sy andamina ny fifidianana amin'ny akabe lasa mitanila nge nareo tokony gouvernement tsy mitanina zany ny eo fa nareo zany efa hita be nareo hoe miaro ny fitondrana miaro lay raika alataloha ary nareo koa efa voan'ny motion de censure ny olom-boafidy ary en plus mbola tsy legaly nareo tsy ara-dalàna satria tsy tokony ianareo ny premier ministre sy ny gouvernement no filoham-panjakana vonjo maika fa ny filohan'ny Sénat ka aminay zany de hoe averenao amin'ny ara-dalàna zay nge nisiny le ianga retony sy isiny le collectif de candidat zay mahatonga ny candidat am'rahina ary isorana ny ry zareo zany hoe tsy manaiky lembenana any zany ary avereno ny ara-dalàna tsisy mangataka hoe vola aminareo nge eo na fahefana aminareo fa tsotra le izy hoe avereno amin'ny ara-dalàna le processus rehetrarehetra de efa hita fa mitanila ny ACC sy ny CENI sy ny gouvernement de raha vainy zany de atsaraina na ny fomba fiasa na ny olona ao anatiny de aloha le collectif de candidat anany ansolotenany iny anivon'ny CENI de aloha koa samy anendry ao anatin'le CES fa ny ACC zany io de miantona satria tsy ara-dalàna ny zavatra nataony tao anatiny io olona efa tsy tokony ilatsaka tsony efa mazava ny article ao anatin'ny code de la nationalité hoe tsy afaka milatsaka tsony fa manana nationalité vazaha de mbola inona ihany ry ACC fanondroany am'izay tokony filohan'ny Sénat nomena le fahefana de mbola itsahana ihany le lalam-panorenana ny article 46 sy ny article 52 ka aminay zany dia nareo no mamboly fanina korontanana fa io averika any tsisy marisy herim-bahoaka zany eto zao zao dia asina ndray le alerte orange am'izao miaramila rehetra anaty akazerina satria nahoana matahotra ianareo de ampiorory ianareo hoe miverina anaty akazerina de daholy ny miaramila sy ny rehetra zay naka disponibilité rehetra de miverina daholy de misy alerte orange zany zao satria fantatrareo fa ho tezitra ny vahoaka malahelo ny vahoaka ary andraindraikitra ny vahoaka andraindraikitra ny solombavamboaka andraindraikitra ny collectif de candidat zay nirotsaka ho filoham-pirenena de toma daholy ny miaramila maro ny tandro filaminana isan-karazana zany mba ampiororo sy isy menasy atao amin'ny vahoaka tsy afaka ary tsy afaka ny ampitahotra anay tsony ianareo
ary mbola verika any tamin'ny angaretana zay nytenako tamin'ny atalata tsy maintsy hipoaka ny sarom-bolany ary tsy maintsy apoakatsika ny sarom-bolany rehefa oaka satria efa tsy mihetsy tsony efa tena hoe efa atenda mihitsy zao ny fantrana sy ny fahasaranana sy ny tsy fandikana ny lalàna eto Madagasikara ary ho an'ny zareo le ampangalatahaka de tena mampimely manao miara manonja de alaina tahaka miara manonja tena izy manao angareta de alaina tahaka manao copie-coller aiza moa ny firenany tsy ohatra an'izao reny lefa zatra mangalatahaka tany am-pianarana reny a de mangalatahaka ty amin'ny zavatra rehetra zay ataonao zany a de angalana tahaka daholy fa tsy manana sainina ty karokaroka mihitsy hoe mba inona zany ny zavatra tokony atao vaovao na resaka toe-karena io na sosialy io na asa famokarana io zany a de tsy mahay mamorona mihitsy zany le mpitondra fa de manaraka-efa de aiza moa ny tsy any amy tokony izy ny fandehan'ny firena am'izao fotaon'izao zavatra ataon'ny afrikanina de alaina tahaka nefa tsy mifanaraka amy kolotsaina sy ny zava-misy a eto Madagasikara ny zava-misy any ivelany no aranao telefirika no ataonao ny olona vao manao telefirika nke efa manakoanina daholo ny olona efa manana asa daholo ny olona vita daholo ny lalana amin'ny olona efa ny farim-piainan'ny olona miakatra ny toekanan'ny olona miakatra fa ianao a mifanipaka an'izay lalana tsy vita fa ratsy ny olona be da be tsy miasa ny jiro tapaka ny rano tapaka ko telefirika no ataonao zany a ao anatin'izay ka aminay zany de zao hoe trotra le izy hoterena am'izay nareo ka raha mbola ianareo tsy ametraka ny ara-dalàna raha ohatra ianareo tsy verina zavatra nataonareo ry ACC ry gouvernement dia tsy maintsy mandray andraikitra ny collectif de candidat tsy maintsy mandray andraikitra ny solombavam-bahoaka ka ty tanindrazana ary hitan'ny avany ao zay solombavam-bahoaka tsy miaraka aminay ao anatin'le angaretony mijery ny olona ary tadiva ho an'ireo solombavam-bahoaka zay mbola iratsaka raha mbola manako-bava am'izao nareo raha mbola tsy mijoro de aza manantena ny olantsony fa raha angamba ny amanako ny teniko de am'izao fotoan'izao dia any amy CCI vato indray zany zareo amin'izao fotoan'izao ry vahoaka ry faniry sy député fa de manao a lancement officiel am'le plateforme Union Pro Andro Rajoela le hoe UPAR de anakana an'izay zany zareo a le hoe UPAR zany a anohana ny Andro Rajoela de misy moa le ex-maire ex-ministre falany daty reny de misy ao le conseiller kely conseiller municipal reny le misy an'le candidat 0,, de mbola misy solomavam-bahoaka le pisoleraka zany a ao anatin'io foronina atao zao zavatra rehetra zao anohana an'izao anohana misy ministra ninjehana teo aloha de ao daholo zao ao daholo zay ministra taloha zay nesorona fa tsy navita azy de re zany a no tsopotsoponinao zany ao anatin'le zay misy maire taloha zay misy maire am'izao fotoana zao koa de tambasana zany a de anangana an'le hoe UPAR zany a am'izao fotoana zao ataovy daholo zay zavatra tianareo atao fa efa mazava ny sain'ny vahoaka efa mazava ny vahoaka ny zava-misy ary tsy maintsy andray andraikitra ny vahoaka sy ny solombavam-bahoaka sy ny collectif de candidat tsarovy fa samy manana ny olona daholo reo candidat reo samy manana ny anitra ho azy a ary samy manana ny olony reo karaha reo olon reo fotsiny zany no entin'ny collectif de candidat sy ny solombavam-bahoaka zay miaraka aminy de averika any tsisy maresy herim-bahoaka eto fa tandremy mitsoka fotsiny zay fotsiny tandremy miany eto fa fantatra daholy zavatra nataonareo teto na ny trano ataonareo na eto na any ivelana ny diaspora koa nefa miandry anareo fa osa hoe feperoany le vavy feperoany le vava fa misy fetrany ary misy fiafarany ny zavatra rehetra député Rastany a raha ny fanazavana zay nataon'ilay tompon'andraikitra ao anatin'ny gouvernement sy voizin'le mpanohana fitondrana de hoe matahotra fifidianana ny candidat matahotra fifidianana ny mpanohatra tena zay tokoa ve ny zava-misy député Rastany matahotra fifidianana tokoa ve de ataoko hoe isika zany am'izao fotoana zao raha teo aloha aloha raha jerena ny historikany de raha teo aloha de ry zareo matahatra fifidianana be mihitsiny satria fatany fa tsy ho lany izy afa ny olona tena fahalohan'ny vahoaka rehetrarehetra de hitanao na ny
tiandro mpifidianana na zavatra momba fifidianana rehetra fa seka bloquena tsika tsy hanao izy fa seka hoe tanyteteza mitatra lava be loloviny eo andreo fata le pression international ny olona eto toerana fa tsy manaiky de tena tsy maintsy manaiky fa tsy maintsy atao le fifidianana rehefa atao ara le fifidianana indray dita fa tena tsisy foika izy amin'ny lazako zay hoe mahazo 0,5% maximum manao azon'ireo de afankajikajy nanao amin'ny fikamalotonyzay izy teo anelalelany teo zay lanataony hoe nalay ny miaramila rehetrarehetra indrindra ny gendarme nalay ny ACC fa ny topazany tena mipasoany dolo ny dôme de zany hoe efa nizarany le 4-4 zay mbola mieny any nizarany motony maire raha zany zarany ny chef district zany hoe izy efa parezy amin'ny alatra manontolo de atrany amin'isy mpifidianana efa namboariny dolo teo anelanelany teo donc noky zany efa parezy amin'ny alatra ninona tao de zao ndray izy izy ndray maika satria efa nanao investissement fa zavatra rehetrarehetra efa tonga anaminy daholo hoe angalatra izy ao tamin'ny dolo ny rehetrarehetra ny angalariny de izy ndray may hoe satria izy efa pare de izy ndray may hoe alefasy ny mpifidianana fa matahatra fifidianana rehetra mivadika ndray zany le rasy dina matahatra fifidianana na ny rehetrarehetra ve raha matahatra fifidianana noana société civile tsy nikeo niona société civile tsy manana candidat de famiteny izy amina firaisamopirenena izy amin'ny mafirom-pirenena azy tsy matahatra fa retsy mihitsy nafa manao fika maloto ka zay nataokanao hoe zay ny historikany hoe may izao ary tena manolotra tsy tena ataovy zay ampandany anao ary mino amin'ny eritretrako izy am'rahala am'ireo candidat zay marofirofo tena mana am'ireo anareo mety tena rehefa tena tsy lasa le vazaha raiky aria tena anokana vola be da be izy anao plan B vidy an'le olona reo fa tena mahamahina tsika fa tsika tsy namany zay miempotra tsika tena fa nyteniny honorable Totsoa maitsy mipoka mivarimbolany de tia antsoavy ry ataoko andrareo anareo tafika anareo mpitandro filaminana alao reny olona tena mbanao azy zavatra fa hita fa tsy mipasy ary efa nataoko taolo nisy nanaovana nalainy raha vavy nareo nge raha ohatra ka fa namboly zao tsika tenao no za mavakina karatra talony letra hoe raha ambolovy de rehefa mbola averina novy eo mbo tsipony fa aza ovoloa efa ovolovy mbola toananareo le retsy de mbola ina nyrokatra amin'ny firenena asa kely maty kely na inareo lehibe ohatra ny tanana zao amin'ny cerveau ty zao ny cerveau amin'ny miaramila de le miaramila ambany baiko ambanimbany de le cerveau-any mihitsy nikatranina le tena fa tonga tokoa aza matahatra anareo fa tena tsy maintsy tetezana tao nany asesena nareo lohantoany tsy ny tany ho avy zany tsy ela tsisy anaiky anitsonao anataoko sanatria raha misy inona azonao ary tena tsy hoe mandrisika fa ohatra ny roa anda zao raha tsy tena nyrotaka tena miasa be mihitsy izy tsy tafiditra amin'io toeran'io nefa de tena atsika atao Madagasikara zay tiandreo fa tena firenena tena aiza ve olona fa tena raha mbona mokatra zany re raha mbona nokatra Andriamatoa atsako Andriamatoa président Rajoelina na ampiadana mana na zara ny tiakany fa olona tena araka ny voalaza tsy teniko te araka voalazany kababa moa izy le tamin'ny baba le tamin'ny anany rehefa mbo hanolotra nareo mbo olona au niveau le retsy fa ninareo anareo mianakavy de ohatran'io daholo de tena mahamenatr'olona miteny ary ny tenin'ny honorable député teo hoe nareo zay député ka le député nge zao hoe le député tsy nianana fa zay misolelaka fotsiny na inona ny niveau na inona ny zarafarim-paizana de nampidirina de matahatra reo raha tsy député tsony inona no any eo fa tsatsao niveau tsy manana niveau tsy ny rehetrarehetra de tena maty tena misolelaka inona no farany ka nieritreretako reo député RD elita lasa mifindra ty amin'ny Rodibe zao le député angaredona le député au niveau le olona may fianara afaka manao analizy rehetrarehetra io RD mivadika anakaty io ohatra hoe tsy tona ino tsy tona anarana ako azonao tsy manonona fa le olona tenetra intellect tsy mahavitra tao lasa mifindra hoe tsy lahany tona fa le député kabakabaka tsy au niveau sady tena zara raha nisy député hoany reo sisa manao anazy ka zay hoe afaratsika olona rehetrarehetra mbola misy ny fividianana zay olona rehetrarehetra tena momba maimbo an'ireo tena afarana lisa tena tsisy anaiky tsony de zay nataokanao farana tsika député sady mamarana jerena zavatra hoan'ny taranaka no ataotsika ty de mba tandremo raha olona satria olona tena io zao président ary tena zavatra nampalahelo anay hitanao le mpisoleraky izy mianakavy tena mialatsiny fa tena itenina kely anty
zay rehefa nametraka ny monseigneur hoe tany Tsirabe de hoe rangaty de hoe gouvernement ozy izy ny solotena Ragovana ny solotenany fitondram-panjakana fa président fa lanko fa tena lany daty ery mbola afatra amin'ny présidenty fa tena ohatry zao de io sady nareo ve le resy teny olona tena mihinanina loatra norahany olona mihitsy a tena niorahany olona mihitsy nefa any amin'ny fivavahana mba hitany ohatry zany ny échantillon-isy mianakavy zay ny fanao an'izy mianakavy reo de mbola ngiapa ray ministre ty ramatola lala tina de tsy mbo menatra olona mihitsy mbola mivanavana foana nefa ny zatra résultat efa zéro fa tsisy afa tena ho fatiny olona de nareo mezany olona fotsiny hoe ohatra hoe ozy izy niavany hoe misy fianakaviandrareo mra mba ho ny tiavanareo ty io raka tsinjaka be tsy adalo niavajery menatra olona fa de fa eo mory zareo fa de zay zay angama veloma fa satria mainka misy adidy ataonay akoatra nyty momba nyty firenena ty any ataonay fa de tena zay mbola hoavy ny ankaretina mbola hoavy midinika momba ny mihitsy anay ahoana tsy raha tsy andehanantsika lalina aza manao ka anareo vaoaka fa misy mitenonako hoe zay any ve de anana mbola vao mainka am'robo mbo amendo kaina fa mbola intsany hoe manam-pahatonga ohatrany hoe ataotsika ohatrany tsinam-bolany io tsy avelatsika io raha tsy feno manana tsy avelatsika io tsy raha tsy matsaka ok député Todsoa amarana azy ara député Todsoa ny afatrafatra sy ny teny zay tiana ampitaina indrindrindrindra mba tsy hovariana io mpanohana filomarika Ravalomanana satria na velana oainga tsy maintsy andeha fifidianana ny fametrapetrahana KMMR samy hafa ihany ko mba tsara mba ampitaika afatra ihany député Todsoa irana tsindra somary fohifohy ny androany fantatra fa tena lina deliny andreo hoe vita sasaty ve fa mbola manitra bika mbola avy tsy maintsy misy adidy zay tsy maintsy hoatrehany sombavamboaka am'izao ora sy fotoana itenenantsika zao tokony tsofaka mihitsy raha tena izy fa noho ny tombotsoan'ny firenena dia tsy maintsy noho ny information zay tokony menanaro vahoaka sy analyzy zay no natondrokaavany eto zany koa dia manentana atsika trany ny vahoaka fa nahoana naroviana ka naroviana de tsy maintsy isy ny fifidianana io ihany ny vahaolana de tsy maintsy miomana foana zany isika any am base rehetrarehetra zany am'izay fiomanantsika amin'ny fifidianana zay mijery ny zavatra tsy mety rehetrarehetra amin'lisy mpifidianana rehetra ary tsy maintsy homanina daolo zany zay fomba rehetra zay zany ary ny KMMR zany dia efa ketrisa ny tsy voatsangana zany fa dia mbola mampirisika atsika zany anangana ny KMMR isaky ny district ary isaky ny commune de mba zareo fa be da be ny manohana ny filoro Ravalomanana ao anatin'ireny commune sy ny fokotany reny ty mamoa efa mipetraka ny rafitra efa gamatipaika daholy ny zavatao ao anatin'ireny ny tolona tsy maintsy ho vita ary tsy ameratsika io raha tsy vita ny tolona zay iarahantsika manana zany ry vahoaka malagasy fa le fiasakinantsika zany de tokony isy foana zay fiaraha-misalaha sy fikasakina vahoaka zany ary io tsy vitatsika irery io fa tokony isy foana zany fiasakina sy ny fiaraha-misalaha ataotsika vahoaka malagasy rehetra na eto an-toerana io zany na any ivelany misy manaraka atsika koa ny any ampitan-dranomasina am'izao ka zay indrindra misy dia eto zany dia atao koko manokana ihany zany na i koko any Kely zay mipetraka any Orléans madame Kely moa de anisany manohana mahafatrapoa ary anisany misy tena hoe manampy amy zavatra rehetra na ara-pitovana na ara-bola na ara-kevitra zay sorana manokana anao ary avanao anatin'ny maro ianao androany ka madame Kely de mirary soanao ao anatin'izay ary mirary soa mivoaka malagasy rehetrarehetra azakivitsika fa zao ny fotoana tena hijorotsika amin'ny fitiavatanindrazany efa lasa le raiky ala anankiray efa nameritra mpialana izy dia kely sisa ny tolona iarahantsika dia fametrahana lay fifidianana omadio fanatsarana sy fametrahana zay rafitra vaovao zay zany no angatahtsika ary fanatsarana izay gouvernement zay tatana ny fifidianana sy andrindra iray manontolo zay zany ao anatin'izay fa raha mbola tsy madio raha mbola misy zavatra afafy lisy mpifidianana io dia tsy anaiky tembena antsika fa tsy maintsy mijoro hatrany farany iaro ny tanindrazantsika dia misaotra tompola makasitraka tompovavy iny ary velo mpakasitrana ny solomamboaka am'rahalatsika Todsoa Andriamampandry izay anamarana teo zany
voafidy teny amin'ny boriboritany fahenina sy Andriamatora Andriana Stanislas voafidy teny amin'ny boriboritany faharoa dia omentsika lalana izy mirahalahy satria mbola hiatrika fivoriana amin'ny adidy aman'andraikitra lehibe dia isika kosa anohy ny fandarantsika anohisantsika ny fandarana de zao misy ny mivoaka de misy ny miditra fa misy ihany koa ny tonga saina amin'izao zava-misy zao rehefa nresakitsika momba ity motion de censure ty hoe zao nge zava-miafy ny motion de censure io de tena naheноentsika hoe tena natsona teny amin'ny arena olo le solombavam-baoaka de nitomany mihitsy ny panina tamin'izany fotoanandro zany sisy ka zao aleo le solombavam-baoaka anisany tena niketrika tao anatin'le IRD mihitsy niaraka tamin'reto olo reto no hitantarany zava-misy satria misy révélation nataon'ny député Kéron idéalson voafidy tany am-pani omaly tamin'ny fandarana iray tamina fahitalavitra tsy miankina izy raha teo koa efa milaza ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary tena anisany manitrikitrika fa tsy tokony hirotsaka ntsony ny ara-joela satria efa nandika lalàna malagasy ary miaritra amin'ny lalàna anatin'ny 2/2 amin'ny code de nationalité malagasy fa zao aloha hoenotsika fanazava-kevitry ny député idéalson miresaka indrindra ny zava-miafy niny motion de censure tamin'ny volana décembre 2022 sy 2023 dahoara namana faly de miverina fasahiranam-bahoaka tsika rehetra malala azy nitombona mihitsy izahay raha nivondrona hoe efa tsy izy tsony ty zalahy natao tonga tamin'ireny ozy ianao amin'izay hoe nahoana ny niverina amin'ilay soni ary nanao fanambarana verina amin'ilay teniko amin'izay aho hoe niantso ahy ny ministra Tinoka Roberto de alson aizanao za te amin'ny assemblée ary rehefa nampafantatra anjareo nge za hoe ato ange mialohan'io misy zavatra hafahafa ne ato amin'ny assemblée ato jerevonareo fa ny député ato ne tsy faly amin'ny fifandraisan'ny gouvernemanta sy ny solombavam-baoaka ary mbo tsy niravina zany amin'izao mbola tsy niravina fa amin'ny fifidianana antsika mety ahita azy fa teneniko le ministra misy an'izao ny ato satria ny ministra Tinoka Roberto secrétaire national ihany koa de miteny hoe ho aizanareo hoe tsy possible zany tsy ho tonga lavitra de miteny foana efa tena hafa sarotra efa feno 5 ny sonia nazo antso angamba izy tany amin'ny sehatra politika tany de hoe ahoana ny hevitra fa mila miverina atsika verina nareo ahoana ny atao tsisy olona azoko baikona fa ianao hoe senina de teneno ny député avy aty amin'ny faritany Toliara raha azo resena lahatra de natsony lay ministra io Tinoka Roberto natsony de niresaka izy za mialatsiny zalahy fa tena andohalika ny ranombary sosotra président manimba zavatra zao ataonareo zao tena mba miangavy amin'ny samboly debe tsy antery ty sary zahay rehetra solombavam-baoaka avy amin'ny faritany Toliara manana fanajana amin'ny Tinoka mahay senina azy manana fanajana aminy za malala tsara fa tsy lay fanambarana no manafaka an'ilay sonina apetraka any raraky ny lalàna fa mba hoe amin'ny fijerin'ny vahoaka zany de natao le izy zavatra tsy raha ny nama manokana ary zany matetika nijeriny olona nanao soni rehetra malala tsara doliny zavatra natao ny solombavam-bahoaka tamin'ireny ary zaho miteny aminao na Madagasikara mbola tsy nisy fihetsika natao ny gouvernemanta na ny mpanao politika nandravona niny na ninona ny tonga 5 no efa nandeha nanohatra ny gouvernemanta amin'izao zay neny mahatonga anay tsy d'accord tsony hoe io no atao filoham-panjakana fa mbola resantsika zany raha iny zany natao safidiny député tamin'izany tena efa tsy nisy fifanantonana natao na fampihavanana ka nandravona n'iny zavatra iny mbola afinapombo iny ozy fa tsy fantatsika ny zavatra hitranga rapitso afaka pitso de eo am'izay ozy anao am'izay hoe naninona ianao no za zany salamy hoe henatra amin'ilay olobe zay ndrematao SN Tinoka Roberto izahay rehetra moa zany tsy zarery niondroka tao ary manaraka fa zay ny politika ka de tena narary foko zavatra atao anaty lalam-panorenana zavatra mitombona ny anaovana azy zavatra tena hoe
tena zonay de tiantsindriana fotsiny zahay zaranga hiala tam'ireny efa saika ny ala fa tena nitsapako a tsy manaja olombo afidy ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta na ireo mpanatanteraka izy mitia teo amboniny olombo afidy nefa tsy amboniny olombo afidy a ny ministra ny prime ministre ny antony zay neny manolotra ny anaran'ny prime ministre ary zay neny mahatonga ny ao anaty lalam-panorenana hoe esorina tsy pana lay fitokisany dikan'izay tsy ny olona tolotra anay mihitsy no ambony noho ny zahay solombavam-bahoaka ohatra zany koa ny ministra nge tsisy mifidy ministra zany prime ministre zay eo a mifanaraka amin'ny président eo de zay no mifidy ny ho mpikambana amin'ny gouvernemanta de ahoana moa zany hoe natao ny motion de censure tam'zany fitsipapitokisana narovana ny gouvernemanta tonga koa tia ny fanomezana ndraikitra iatsoroana ny asan'ny filoha-pirenena rehefa mahitra ampialany le filoha-pirenena de dinganina koa ny olombo afidy lay anteny miaran-doolona dinganina mitovy amina dinganana ny anteny miaram-pirenena homena ny gouvernemanta ndray mandeha efa nisy fotana mahafaty be deabe ny tato amin'ny fitsipapitokisany gouvernemanta ary tena mbola tsy nahazo fanambaniana ohatra zany izahay miaraka amin'ny ramatoa filohanay zay hajaiko mandraky tiany androany a fa ray mandreny nambanimbanina ny soketaina ary tena tsy nasiana dikany mpikambana amin'ny gouvernemanta natao liste noir dolo zay député zay nanao soni tany ange de efa hitako hoe tsisy ilana ny fiaraha-miasa am'reto olona tsony izy tokony anindra-pihavanana aminay indray ve de izy ndray no manangana vao may manangana fahavalo aminay ny resaka zay a misy fampetsona tam'ireny vao antso tany amin'ny arena doly a nisy solombavam-bahoaka momba fitondrana tam'ireny ary teo le teneniko aminao hoe izany no farany fahatsiarovana ratsy indrindra miainako tamin'ny nanaovako politika ratsy indrindra ho zia satria mbola tsy nahita fanambaniana faobe olombo afidy oatra zany filoha-pirenena atao tam'izany fa tsy filoha-pirenena tsy nanambanimbany a zay kosa aloha ataoko a fa ny tenyny alaheliny izy ny teny any izy sositra ny teny any izy hoe manam-pitiavana ny ty fireneny ty izy a tsy fotoanany zao fa misy ministra misy olona any amin'ny fiadidinan'ny repoblika nanomboka teo zany ny solombavam-bahoaka sady pepoin'ny vahoaka sady pepoin'ny any amin'ny fitondranany tapany ambony any a sisy valera ary tsisy dikany ary tena nazara teraka aretina enao ny antso a fifananaika tsy afaka fa tena nisy fievra satria tena hoe mifanohitra amin'ilay fisainako le izy nahitavako ny filohany anteny miaram-pirenena tena nambanina zay rehetrarehetra nambanina itenenako androany ary tsy anekeko androany tsy mireconnaître an'io gouvernemanta io ho filoha-mpanjakana ny tenako mbola ho avy ny fanajavana ao ririna kely ao satria io gouvernemanta io raha izahay solombavam-bahoaka 500 no atambatra de efa nitsipaka an'io ary efa tody hatramin'ny farany a raha tsy nanaovana ny sakatsakana tsy ara-dalàna ozy a satria iny tsy ho nisakanana hoe bro maharitra mody manao sonia de tapitra iny mbola mipetraka iny raha ny lafiny lalàna mbola any iny ary tsy vita hatramin'ny farany a araky ny lalàna raha tokony ho izy de androany lay prime ministre sy le gouvernemanta hilaza ndray hoe izahay no filoha-mpanjakana enao ara gouvernemanta tsotra teo manambanimbany olombo afidy de hiakatra am'izany tsy efa tsy azo eritreretina amiko zany de hoe mitovy amin'ny fanambaniana natao ny anteny miaram-pirenena tam'ireny a ny fanambaniana atao ny anteny miaran-dolona am'izao a na ny sorana n'io fahefana io amboletra tsindry misy zavatra tsy mazava tamin'ny présidentny ya isorana ny fiara-miasa amin'ny fahitalavitra rahavavy zany nahazoantsika nakaniny sary iny a efa
nasina soratra moa le izy findramatsara le izy tamin'ny Real TV tamin'ny émission manokana omaly de mialatsiny indrindra aminareo namana zany nampiasa ny sary iny satria misy hevitra zay tiana ho avotra ihany ao anatin'ireny révélation reny satria onohony foana manko hatram'izay ny eno reny hainao kely fa le azafady le onohony foana ny eno hatram'izay ny amin'ny hoe tontomano ny filohan'ny anteny miram-pineny mafy be ho ny adevitra tao hoe nampanatsona tany amin'ny arena solomaboka zay tenenitsika fa mifanohatra ny lalam-pandroena zany eo amin'ny séparation de pouvoir sy ny hoe tahatahaky ny ahoana no fifandraisany filoham-pirenena ny solomaboka ao anaty session ordinaire article 94 andininy fa efatra amin'ny 70 ao amin'ny lalam-pandroena de zao amin'ny alala ny afatra ihany tsy dikevitra no hifandraisan'ny filoham-pirenena amin'ny solomaboka ity nefa natsony tany an-trano mihitsy ny solomaboka anatsahatra ny motion de censure zay tena mifanipaka amin'ny lalam-pandroena zany zay nge ny antony mahatonga an'le hoe azo injehana amin'ny filoham-pirenena miongana avy hatrany satria misy an'ilay violation répété fanolanana miverimberina ny lalam-pandroena fa nitsakitsahana miverimberina ny lalam-pandroena nataon'ilay filoham-pirenena zany de iny hitatsika iny nambaran'ilay solomaboka nampany ny zava-misy zany amin'izao fotoana zao hoe zao tokoa ny zava-misy tao nininana tsahatra l'izy fa efa engagé ho isika amin'ny procédure itsika ngerina ny resaka an'izany teto e alatsao kely fa le azafady le retour azafady misy akony be le izy fa efa nyresahany zany rina hoe engagé les procédures dikany rehefa engagé les procédures tsy afaka manao marche rera-tsony lalàna no miresaka amin'izany raha tokony izy tsy azo tomony fa zao mody nanoratsoratra le mpikambanao amin'ny birao maharitra dia natson'ilay filohan'ny repoblika de nanao taratasy ry zareo dia foana l'izy tenynevon'ny ACC de ozy ny ACC suspendu tsy azo atao tsony manao motion de censure fa tsy midiky zany fa iny adevitra efa engagé tamin'iny sy ny procédure efa engagé tamin'iny tsy azo iverenana tsony zay le antony resahantsika isika eto amin'ity fandaran'ity de miezaka mihitsy ny manokatra ny sainy ny vahoaka malagasy rena rabe mananjara mba hahafantatra farafakely ny lalàna tokony ho fantatra ao anatin'ny fitantanana ny raharam-pirenena de milaza miaramita zany tsika rina satria teto amin'ny fandarantsika no miteny hoe est-il possible gouvernement efa nalohan'ny solombavam-bahoaka nampiasain'ny anteny miram-pirenena ny lalàna teo am-pelatanany no mbola mitantana indray amin'izao fotoana zao sady maome fananarana laya fitantanana vonjimaika ny firenena zany hoe rehefa bafoué constitution ny ainga avy tany amin'ny assemblée nationale tonga ty amin'ny sénat de eny am-pelatanany le gouvernementa efa tsy légitime sy tsy crédible atsony ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana zao ry zareo zany ny eo amin'ny direction familina ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao de ahoana ny eritreretinao an'izany fireneniza no anaiky an'izany anatin'ny hoe tena fanitsakitsahan-dalàna meo papan'izany fort heureusement nambarany solombavam-bahoaka iny matoy idéalson keron hoe izao nge ny zava-misy tamin'le motion de censure tsary ho fantatrao zany vahoaka malagasy ahoana no mbola eritreretina fa ireto olo reto no mbola andeha homena fahefana ndray izao ary ny ataony tamin'ity mandaty izao ny famitehana vahoaka izao ny famitehana ny resaka orinasa bahoaka izao ny famitehana ny androm-panjakana izao ny fanaovana tsinitsinina mpikambana anivon'ny androm-panjakana de mbola eritreretinao fa reo mbola homena fanjakana de ahoana no avin'le firenena ao arinao lalam-panorenana aminy zany tsisy dikan'izany ny olona zay maneho hevitra aminy tsisy dikan'izany fa fanapara-pahefana jadona régime dictatorial totalitaire dérive dictatorial izany ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao de eritretritsika fa reo olo reo zay nanapodika anao ry vahoaka tsy nampinakanina anao nampijaly anao namorotra anao tsy namelanao hetsika tsy natonga ny zanako hianatra tsy nahafahanao mitsabotera-dalàna mitsabotena-ara-dalàna tsy ahafahanao mitady asa etseroa satria podika ny fiainanao de izy indray androany no milaza fa izy ny afaka mitondra fampandrona de hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara tena mila vahoaka mila tonga saina amin'izao fotoana zao ary mila vahoaka samy eritreritra samy saina no avy ny taranaka fa tsy mandeha amin'ny fotsontsika fa mandeha amin'ny saina tsy sentiment zany tondrana an'ity
Satria manahirana be fa efa ry zareo moa teo de atao ahoana fa mety ry zareo zany mahazara t-shirt, mety ry zareo zany mahazara lambahoany, mety misy kaskety zany, mety misy fizarana vary kely fa aloha reny propagande fa zao vidinao lafo zany rehefa tsy mitandrina ianao. Zany ny antsona ny fijoroany rehetrarehetra am'izao fotoana zao. Ka tsy andairan'ny adevitra tsika hoe fanakorotanana politika, tsy fanakorotanana fa iny zao solombavambaoka miteny. Solombavambaoka iny anie taloha mahasolombavambaoka azy, mpanao lalàna iny, mpahay lalàna plutôt. Pitsara an'iny solombavambaoka iny. Ary efa nanandraikitra tale teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika tamin'ny fanjakana teo aloha. Dikan'izay zany mba mahalala ny ambaindainy ny lalàna hitantanana n'ity fireneny ity. Noho izany tsy hoe de vendrana daholo, tsy mahay misaina daholo ny olona eto Madagasikara, fa reto olona reto ihany tena mahay lalàna araky ny solomaso ny fahaizan-dalànany. Mialatsiny mbola andefa feotsika sary rehefa avy eo. Fa mbola misy olona miteny ihany koa eto, mba nianatra lalàna ihany koa eto, mba mahafantatra ny lalàna zay milaza fa vohitsakaitsaka tanteraka ny resaka lalàna eto Madagasikara. Fa iny aloha zany de tokony hanokatra amin'ny masony rehetra hoe tsy nandiso ny zavatra nentsika tamin'ny fanadihadiana teto mihitsy rina hatramin'izay ny zavatra nambariny ny solombavambaoka iny. Hoe zao ny zavatra nisy tao anatin'io motion de censure io. Ary mbola itenenantsika ny am'izao hoe raha ny tokony ho izy sady manitsaka ny lalam-panorenana eo anatrehany ny assemblée nationale tsy légitime, tsy légal tsony, tsy crédible plutôt ireo gouvernement reo mifikitra fahefan'reo, reo mitady anao antetrezana hoe alefasy le fifidianana satria mieritreritra reo olo reo fa zay ny ahafaha manao an'le sort politique ana porte de sortie sy ny olona rovana, sy ny olona miaraka aminy, sy ny olona maniraka azy anao an'io zavatra io. Tsika hoe zany no isaorana ny fijoroany ny candidat, isaorana ny fijoroany solombavambaoka sy ny vondrokely rehetra am'izao fotoana izao hiaro ny lalàna, satria ny lalàna ane no arovany hoe tia ny lalàna zay vohitsaka am'izao fotoana izao, tsy maintsy arovan'izay lalàna vohitsaka zay hoentiny eo ambony latabatra ny adevitra ny amin'ny hoe itiana ampiaro. Fa sanatry ndresaka koa no matahotra fifidianana, fa izy reto olo reto ny atahorana ny fifidianana, fa izy reo olo reo olona miteny fifidianana madiso mangarara nefa miketrika alabato, mialatsiny tsy maintsy sakanana ihany koa nareo amin'ny lafiny faharoa am'izany adevitra zany. Dinarabe Mananjara. Araka ny tena namana faniry teo moa zany hoe mbola misy feo ao rehefa avy eo dia hoarahantsika eo le izy fa miaraba aloha antsika mianakavy satria sao zany tena vao teto amin'ny tamin'ity andro ity zany teto amin'ny miara-manonja MPS raha teo mandany satria tonga de namana faniry no nanokatra ny fandarana teo niaraka tamin'ny député Bogos be anankiroa zany député Rastany sy ny député Totsoa. Ny zavatra miseho eto Madagasikara namana faniry sy ho atsika manaraka amin'ny fandarana ho atsika vahoaka malagasy de tsotra ihany no mahatonga an'izao savorivory sy fisavoritahana rehetrarehetra izao. Vokatry ny fahitana tsirony ao anatin'ny fitondrana ka lasa manao ny tsy fanao miborika any amin'ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana. Nefa raha miteny ianao zany hoe repoblika manaja ny demokrasia de lalàna aloha tsy afaka miala ao anatin'ny lalàna. Inona ny lalàna de ampiarana zay lalam-panorenana ny filoham-pirenena zay lany ene tamin'ny alalan'ny fifidianana suffrage universel, fifidianana andraisan'ny vahoaka mivantana zany anjara mivantana dia suffrage universel direct de manao fianianana hoe anaza toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Ka zao zavatra miseho eto amin'ny firenena zao de vokatry ny tsy fanajana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Tena nijery mihitsy zany namana faniry tamin'ity maraina ity vao maraina be zany de fa tonga taty amin'ny MBS. Inona no nijerena de hoe nanahoana moa ny tantaran'ny lalam-panorenana teto Madagasikara rehefa nitondra ny anarana hoe repoblika ity firenena ity. Zany hoe rehefa afaka tamin'ny fanjanahantany dia niditra tamin'ny repoblika voalohany de nanomboka teo no nisy ny lalam-panorenana. Raha ny tantarany lalam-panorenana zany ny antony tenenana an'izay mantsy de izao. Tsika zany zao aty amin'ny 320 misy an'izao fisavoritahana zao zay voapirofo mazava hoe
vokatry ny fanitsakitsahana sy nyfanolanana sy tsy firarahiana ny lalam-panorenana fa hikatsahana tompontsoan'olona manokana sy vondron'olona manokana sy atokon'olona manokana no mahatonga an'izao rehetrarehetra zao no mahatonga ny filohan'ny sena anipoka nefa andraikitra sy fahefana tsy hoe andraikitra kory fa fahefana voalaza ny lalam-panorenana mbola tsy nisy an'izany teto Madagasikara raha nijerena ny tantara izany tamin'ny kolonely Ratsimandrava aza nalefan'ny generalina manatso tao amin'ny fahefana feno tsy miamboa didy amon general zany ny olona zany nataon'ireo ray aman-dreny fa ity vokatry ny tsy fanarahana lalam-panorenana sy fisinina atao hoe chef d'orchestre eto amin'ny firenena fikatsahana tompontsoa manokana fikatsahana tompontsoa anatoko filazana tena fa hoe manana za de stratégie za 6e dan za ohatran'izao any no mahatonga an'io rehetrarehetra io dia voatsindry ny olo-pirenena tompoko sy ny vahoaka malagasy de mahita hoe voatsindry ny ACC voatsindry ny atemeram-pirenena zay anteneniny solombavambahoaka voafidy tany ampany teo ny député Idéalson zay isaorana azy mihitsy ny teneny reny tao amin'ny Real TV tao tena isaorana azy satria mampisokatra amin'ny mason'ny malagasy hoe hay ve misy an'izany ary io dia hipotra tsikelikely hitsikafona tsikelikely efa mitsikafona moa izao ny zavatra nafempenina tany ananina rehetrarehetra tany ny endrika tsindry na pression atao amina androm-panjakana zay no mahatonga le fitenenana hoe coup d'état institutionnel ny misy eto Madagasikara satria misy tsy vao zao zany fa tany amin'ny député de efa nahazo tsindry ny Sénat mato manipoka ny président Sénat de nahazo tsindry nefa izy vao 4 volana laza izy zay vao tsy vao ela kory ny teny hoe za mandray an'io andraikitra io tapitapiko izy hoe za tsy anao misy tsindry ao misy famoretanao de ohatran'izay ny gouvernement amin'izay no atokisana araka nefa nytenen'ny Andry Rajoelina hoe za ametra-pialana zany araka ny constitution fa ny gouvernement reo fa mahay miasa reo mahay mitarika conseil du gouvernement reo ny prime ministre tsy atory vanjodina amin'izany reo zany hoe nidika an'izany teny zany izy ihany ny vatatena ny Andry Rajoelina ntseo fa ny aloka mbola eo de ny gouvernement le gouvernement nefa gouvernement izay tsy manana hoe lanjany intsony manoloana ny solombavambahoaka misy crise institutionnelle eto amin'ny firenena tsy manana gouvernement tsy manana lanjany intsony nanimbazimba ny député nanimbazimba ny androm-panjakana mpanao lalàna teto amin'ny firenena dia zay ny tenen'ny député Idéalson teo tena nampalahelo mihitsy ozy ny fahitana ny hoe fanambaniana zay le teny nampiasainy teo fanambaniana ny solombavambahoaka kanefa de izany no nomena n'ilay andraikitra vonjomaika eto amin'ny firenena voamaika lay fanapahan-kevitra zany nyraisin'ny ACC voamaika mampitombo ny crise zay ny fandikana politika le izy député moa tsy te hiteny fa angamba izy raha tena hoe miteny eo ampony de hoe aza manome crise le crise efa misy eto Madagasikara de mbola misy mampitombo crise ihany inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra tompoko sy ny fitiavam-boninahitra diso tafahoatra zay mahatonga an'io ahoana ny tsy alany eto mihitsy ahoana no tena hoe ifikirana amin'ity toeran'ity toetran'olombelona io zany no mahatonga an'io ka mitentsika hoe vao hitsakitsaka ny lalam-panorenana inona no mahatonga n'lay fanitsakitsahana sy fanarahana amin'ny atsipria ny lalam-panorenana tsotra ny mahatonga an'izay dia ny fitiavatena fitiavam-boninahitra fitiavam-pahefana fahitana tsirony raha hoe raisina ohatrany hoe sakafo hoanina zany de fahitana tsirony eo amin'ilay toerana zay no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'le hoe fahitana tsirony ny fahazahoana ny tombontsoa isan-karazany rehetrarehetra mahazo an'izao hoe avantage isan-karazany zao de adinoana ilay vahoaka malagasy rehefa nojerena tompoko ny tantarany lalam-panorenana teto amin'ity fireneny ity tena sokafana mihitsy masotsika malagasy
dia nanomboka tany amin'ny 17 makaty zany efa nisy lalam-panorenana maromaro ny fandimby teo ary tao anatin'izay fiainan'ny Madagasikara zay dia nisy vanim-potoana nisina krizy fa ny krizy tamin'ireny fotoana amin'ny fandimby ireny tsy mitovy ity tena hafa mihitsy ty eto Madagasikara taona 13 sy 20 ty satria any amin'ny androm-panjakana no fototra iangana ilay krizy dia ny androm-panjakana mpanantanteraka ny voatonontonona aloha zay aloha dia lasa iny zany miteraka tsindry aty amin'ny androm-panjakana hafa ty ohatra ny ACC, ny Sénat, ny gouvernemanta moa zany dia manaraka baiky fotsiny satria exécutif koa izy miaraka amin'ny fiadidiana ny repoblika avy any anatin'ny androm-panjakana any no miseho no miainga ilay krizy zay tsy tokony ho krizy akory fa noho ny fanitsahana ny sy tsy firarahiana sy fanomezana dikany hafa ny lalam-panorenana sy ny karazan-dalàna eto amin'ny firenena be dia be ny azo tenena hoe ahoany Andry Rajoelina no mbola afaka milahatra amin'ireo kandida reo nefa efa frantsay zao ny lalàna efa mazava tsara zao artikla zao efa madilony ny sofon'ny olona zao na akizikely raha may an'ity artikla 45 artikla zao ty fa anetsain'ny malagasy fotsiny hoe vazaha frantsay zay dia efa maneno be ao antsofin'ny malagasy ka le tsy faharahina ny lalàna ny fanitsakisahana ny lalàna na lam-panorenana dia izay no mahatonga ny fikorontanana ao anatina firenena anankiray zay ihany fa raha reo zany zay hoe mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena misy ohatra notsongaina mantsy tao anatin'izay ampazava azy tsara amintsika izany ohatra zany zao tany amin'ny constitution zany le am'izao aloha zany efa mazava tsara io hoe fanitsakitsahana lalam-panorenana verimberina eto amin'ny firenena dia mazava amintsika aloha zany zay ny am'izao fotoana zao fa hoy tsika hoe ny tany aloha tany niezaka nanaraka foana ny lalam-panorenana ohatra zany zao hoe ny lalam-panorenana tamin'ny repoblika voalohany Madagasikara tompoko na niverina ny fahaleovantena tamin'ny fomba ofisialy zany tamin'le hoe 9 jona 17 fa talohan'io efa nanana constitution Madagasikara zay adopté tamin'ny 9 avrily 17 tamin'ny alalan'ny assemblée nationale constituante tamin'izany dia nisy membre 90 zany tamin'izany dia hoe ireo zany dia nofidin'ny congressy ny assemblée provinciale anakenina dia zay no nisy tamin'izany dia ny première république moa zany dia io zany natonga niteraka amin'ny première république tamin'ny 14 octobre 1958 zany voasoratra tamin'izany fotoana zany dia io zany milaza hoe le constitution tamin'izany hoe régime présidentiel fort ny sady président république izy no chef d'état chef de gouvernement izy no manendry ny filoha-lefitra nisy vice président tamin'izany sy ny membre ny gouvernement dia ohatr'izay dia nekena tamin'izany nekena le izy ary samy nanaraka amin'izay daholo izy zany rehefa mazava hoe régime présidentiel fort inona indray efa zay ny voalaza n'le lalam-pandrenana raha ny lalam-pandrenana tamin'ny repoblika voalohany dia samy nanaiky ny rehetrarehetra dia misy ao le hoe artikla 9 tamin'izany dia hoe ny filohan'ny repoblika dia fidin'ny collège électoral ahitana ny antemera-pirenena ny sénat ny membre ny conseil généraux des provinces ny délégué ny assemblée municipale rural zany voasoratra dia nanaraka daholo ny rehetrarehetra taty amin'ny jona 2017 nisy ny révision an'ilay constitution tamin'le voalohany indrindra io zany ny reny be ny constitution ny lalam-panorenana teto Madagasikara rehefa natsoina hoe repoblika Madagasikara nisy reny be any io dia niova araky ny araky ny vanim-potoana zany dia ny révisena zany io dia lasa hoe
ny filohan'ny repoblika de fidiana suffrage universel directa am'izay mba misy fifamatorana misimisy kokoa eo amin'ilay filoha sy ny vahoaka malagasy fa nydikan'iny de izao netombohany zany hoe ny filoham-pirenena de fidiana suffrage universel directa zany hoe ny vahoaka malagasy mivantana no mifidy azy dia dikan'iny de hoe ho fifamatorana engagement misimisy kokoa eo amin'ilay filoham-pirenena zay voafidy sy eo amin'ireo vahoaka fa tam'izany tsisy resaka mihitsy hoe alabato tam'izany tsisy resaka mihitsy hoe ampiasan'ireo olona any amin'ny rafim-pahefana isan-karazany hatrany ambany ravikazo any tsisy an'izany tam'izany ary tsy avelan'ny lalàna manao an'izany zay kandida milatsakeo tsy oatra ny am'izao fotoana zao ny am'izao fotoana zao mpampianatry ny EPP anaovana raha-matahora mpampianatry ny CG voamalo mpitandrina pastera no nandefa ny filazana taty amin'ny tenanay mihitsy satria ny zanany dia tratra n'ilay tsindry aloka sy misy raha-matahora mihitsy satria mampianatra any ambanivohitra ny am'izao fotoana zao de ampiasaina ny fahefam-panjakana hampandaniana kandida anankiray nefa le kandida raha moa misy problema fa frantsay tsy mety milahatra amin'ireo le kandida tena hoe malagasy tsy mety milahatra aminy normal ko ahoana no ilarana am'izany de zany ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao fa taloha zany tamin'ny voanetomboa nio resaka lalam-panorenana io tany amin'ny repoblika voalohany tany de tena hoe zay voasoratra ihany no arahana zany zay le izy dia io moa zany io constitution tamin'ny première république io mifarana tamin'ny 1972 satria nisy crise de naninona ndray tiatsika ho tenena zany de hoe raha vao manao action na manao acte ny olom-panjakana na hoe tompona andraikitra ao anatina fitondrana anankiray de tsy maintsy ho isika hoe zay ny tenen'le olona tsy maintsy se référé tsy maintsy any amin'ny lalam-panorenana foana aloha no amikirana sy iaingana raha anao zavatra ianao zany lalam-panorenana foana ka rehefa miteny zany lalam-panorenana hoe ny filohan'ny Sénat le am'izao fotoana zao ny filohan'ny Sénat no mandray ny andraikitra ny chef d'état par intérim de izay no voasoratra izy salama saina tsara dongadonga tsara normal tsara ka raha hiteny izy za tsy anao de tokony nandondatambatra ny ACC hoe izahay ny gardien ny constitution tsy maintsy manao an'io ianao io andraikitra zay nomeny ny constitution tsy misy antony article hafa no miteny raha ohatra ny filohan'ny Sénat ka ilatsaka ho fidiana ho président république af zay fa izy sady tsy milatsaka président ho fidiana ho président république ny filohan'ny Sénat am'izao fotoana zao no salama saina tsara no salama vatana tsara dongadonga tsara normal tsara de tonga de hoe tsy anao hoe za tsy anao fotsiny zao de atony ACC miteny hoe raha miteny an'izay izy hoe no ny antony manokana tsy misy manakana mihitsy hoe tsy omena sehatra hafa ny pouvoir mbola tsy any aloha fa rehefa zay voasoratra dia voasoratra tokony nanenjana zany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tam'izay zavatra zay fa rehefa tsy nanenjana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'ny hoe fanapahan-kevitry ny filohan'ny Sénat hoe tsy anao de zay mahatonga an'reto kandida reto misy complice ao zany misy zahatra tsy mazava ao misy zahatra konokononina ao satria ny voalaza ny lalam-panorenana ihany ny voalaza lalam-panorenana ny ACC gardien ny lalam-panorenana ka inona ary maha gardien zay am'izany zay androm-panjakany iteniteny rehetrarehetra io zany zay de ekena daholo ve zany zay ane le izy zay mahatonga ny sehatra raisam-pirenena manakina ny fomba ny fiasan'ny ACC de lasa lavitra izay zavatra zay vokatra izay zany de lasa tsy mahatoky tsony ny olona normal ny olona raha tsy mahatoky
de tao anatin'le tantarany lalam-pandroena teto Madagasikara ihany nisy moa zany le hoe nomena ny plein pouvoir ny général Ramanantsoa tamin'ny 20 May 2017 de lasa hoe plein pouvoir izy zany nomena ny plein rehefa ndrodana teo zany ny fitondrany ny Philbert Tsiranana fa zany fanomezana plein pouvoir ny général Ramanantsoa zany tompoko raha ny tantarany lalam-pandroenana teto amintsika de tsy voalaza ny lalam-pandroenana tamin'izany fotoana zany tsy voalaza zay fa zao kosa abrogé ilay constitution première république tamin'ny 20 octobre 2017 de avy eo nisy ny atsoina hoe loi constitutionnelle adopté par le référendum. Inona ny dikan'izany? Zany hoe nisy fanapahan-kevitra andraisina tao fa tsy azo tonga de ampiasaina fahatany amin'izao fa adopté par le référendum. Satria hoe tonga ve ahoana général Ramanantsoa mena pouvoir, aiza ny lalam-pandroenana, aiza ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroenana amin'izany? Tsy misy. Rehefa tsy voasoratra zany zay de mila avereno any amin'ny vahoaka le izy de adopté par référendum. De lasa de nataony référendum de lasa plein pouvoir zany général Ramanantsoa en tant que chef d'état izy de hoe instaure une transition militaire d'une durée de 5 ans tam'zany tam'zany. Zany hoe nisy fanapahan-kevitra anticonstitutionnel tao fa mba hahatonga an'le izy zany hoe manaraka ny lalàna dia nisy ny référendum. Inona ny référendum? Naverina tany amin'ny vahoaka ny fahefana antanina ny vahoaka tam'izany hoe vokatry le crise vokatry zao dia antanina aloha ianareo vahoaka hoe misy antististy ahoana. De rehefa vita le référendum de abrogé ny constitution zany tamin'ny 20 octobre 2017 de lasa nisy ilay antsoina hoe loi constitutionnelle adopté par référendum. Zany tam'zany. Zany hoe foto-kevitra de zao miezaka tsy miala ao anatin'ny lalàna. Fa raha misy ny fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisina de averina any amin'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra sy ny fanontaniana hoe ory vahoaka satria ny vahoaka amin'ny faratapiny. Fa zany gouverneur zany ene, zany chef de région zany ene tompoko rafitra ngeza be eto amin'ny firenena raha ny amin'izao fotoana zao hoe ny lehibe amin'ny faritra de fidina zay ny lazay ny lalam-pandroenana. Raha ohatra zany tsy metimety amin'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany Tsay Christian atao anatin'izany ny gouvernement le hoe chef de région izay fidina satria tsy mety amin'zareo satria tsy azoazo amin'ny favoniny sa inona de inona tokony mihitsy zany ny antaninao ny vahoaka malagasy hoe ity resaka chef de région ty tsy mety aminay ty chef de région fidiny ty fa gouverneur amin'ny mety aminay zay teny reny ny filoham-pirenena ka zay tsy metimety aminy de sorina fa zay no mety amin'ilay régime. De tonga le izy de nataony de tsy mba misy akory fanajana lay vahoaka malagasy resaka lalàna daholo zany de tonga de nekeny ny fitsarana momba lalam-pandroenana modina atao tam'izany hoe conseil de ministre hoe vonjomaika. Resaka vonjomaika io vonjomaika ahoana, vonjomaika amin'inona? Efa nametra-pialany Andry Rajoelina to mbola eo ihany le gouverneur nefa nytenena hoe vonjomaika, mamitaka ny olona zany, mamitaka ny vahoaka malagasy zany, mandainga amin'ny vahoaka malagasy zany, voasoratra any amin'ilay conseil de ministre any, tatitry ny conseil de ministre tamin'ny sin'ireo gouverneur io zany teto amin'ny firenena malagasy fa hoe isahana ny asan'ny chef de région lehibe amin'ny faritra vonjomaika. Zay voasoratra tany. Zay le vonjomaika zay zany nanampenana amin'ny masony gasy. Nandeha aiza ihany le vonjomaika ty, aiza ihany ty vonjomaika ty, nandeha tapitra ny fotoam-piasany Andry Rajoelina nametra-pialany izy mbola eo le gouverneur zay nitenenina hoe vonjomaika. Na eny mantsy zay zany tato anatin'ny 20 ora zay
misy mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ningatsai kristian miteny hoe fanana lainga amin'ny malagasy fanan'ireo mpanohatra ireo lainga ny malagasy lainga daholo na avoaka ny vava amin'ny mpanohatra lainga daholo no avoakan'ireo avavan'ireo kolektifa na kandida reo lainga daholo ka aiza moa ny voaka malagasy ozy ntsy leo milaza hoe leo politika leo sinsisa fa iza ny tena mandaingeto iza ny tena mandaingeto iza ny tena mamafy lainga amin'ny malagasy ohatra fotsiny resaka gouverneur io lazaina fa hoe vonjy maika io fa isana ny asan'ny chef de région aiza zay chef de région voafidy eo aiza zay lehibe amin'ny faritra voafidy eo zay fotsiny fa inona ny problema inona ny tsy nafahana nanao an'izay satria tsy mety amin'ny piesany zareo le izy tsy mety amin'ny heritreritra le izy satria le gouverneur zay tendrena zay efa manala ny fahefany le olona lay olom-pirenena tokony hifidy an'le chef de région fa tonga de soloany gouverneur zay tendrena zany zao de efa fanitsahana lalam-panorenana sady fandemena andraikitra aty amin'ny vahoaka malagasy ny tokony menasehatra amin'izany fa arinareo fa zany tonga de manendreny io de ampiasaina ao anatin'izany le conseil de ministre sy ny conseil de gouvernement de asaina manamarina sy manaiky an'izay ho lasa ho ara-dalàna eto amin'ny firenena ny ACC tsy mbola nisy an'izany teto amin'ny firenena malagasy hatramin'izay fa raha nisy fanapa-kevitra nraisina indrindraindrindra mikitika andininy goavana be ao anatin'ny lalam-panorenana dia antanina ny vahoaka am'izao fotoana zao somary miova endrika l izy rehefa tena raikitra ny krisy ohatra hoe tamin'ny taona raiky amin'ny 7 dia ny fifampiresahana na etsonan'io na dialogue na ny fietsonan'io na inona dia misy fifanarahana voaka avao na accord politika ny filazan'io na inona rehefa tena hoe difitra ao anaty krisy ny tiano tenenina de zao rehefa misy ny olana tsy maintsy vahana izany olan'izany fa maty le malagasy ane zao fa maty tsy lery malagasy ianao zay velona mitsipozipozy tam' jeu des îles teo tompoko vola 4 euro fotsiny ny any paosin'le atleta voka tiatentakely nisy sady miditra any amin'ny mividy sakafo saotran'izany satria le euro matanjaka be le gasy amin'io mipitrapitra fotsiny satria le volariary maivana ka ny crise institutionnelle ny coup d'état institutionnel ny fanitsakitsahana lalam-panorenana tompoko zay zany ny conclusion de omena namana faniriray fitenena satria efa tonga ao namana ada ny fanitsakitsahana lalam-panorenana sy ny tsy fanajana lalam-panorenana de miteraka fahampitehana fiainam-bahoaka mety tsy direct io mety tsy mivantana be io fa manapotika ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena zany hoe zava-doza zany no ateraky ny fanitsakitsahana lalàna ny atsika de ny lalàna ihany na misy madilo sofina ary any de aloha izy adilo any fa ny lalàna ihany fanjakana tandalàna ihany tsy adala akory ny retsam-pirenena am'teny hoe fanjakana tantalàna séparation de pouvoir fa ny eto amintsika ny sasany miseho milay miseho azo mahay noho ny mahay de mahita an'izao zahatra rehetrarehetra ao gouverneur zao hoe sinsisy tsisy an'izany ao de terena fotsiny ho atao le izy kinona mifandrotsona andeha am'izany de avao anao mbola am'sisika ihany dia zay le tiatsika tenenina hoe efa anambara ny tantara io zavatra io fa rehefa manitsaka lalàna ianao dia zava-doza no aterany zay manitsaka lalàna mahazo tombontsoa fa le vahoaka malagasy mifafankihoany daory namana faniry indray satria mandety ny fotoanantsika ndray namana ady anao toy izay ary ndao ary zatsisy misaotra indrindrina zay fampatsehivana zay tsika rehefa manaraka ty fandarany ity de miezaka foana tsika mifototra amin'ny lalàna ry famarinany adevitra ihany resahantsika zany
na de eo ara ny fanatsatsoana adevitra samihafa ataon'le mpanohana an'le fitondrana satria reo koa nge marary andoha e de miketriketrika any lohan'reo de ndondrantsika anao zavatra ohatran'izao ka reo tsy afaka manao contre-attaque politique raha tsy ohatra misy zavatra ataony atianivony ny fivondronamben'ny candidat sy ny solomamoaka sy ny fanoherina amin'ny akabeana fa ny vaovao mirotsaka aloha zay tsara ny manamarika amitsika de miona mivatana am'ireo fivondronan'ireo candidat pirotsaka hovidina filoam-pirenena zany ny firaisamon'ny pirenena am'izao fotoana itenena atsika zao eny ankerana no anatanterahana zany de hitatsika am'sary maromaro ny candidat hitatsika am'sary de ny firaisamon'ny pirenena ihany ko zay marobe manao an'izay fionan'izay azo antoka azo eritreretana ny amin'ny hoe misy fifanakaloza-kevitra mazava satria ny firaisamon'pirenena dia contre ny candidature zany nga iandrajoelona am'izay resaka nationalité zay araky ny fampiarina amin'ny lalàna contre ihany ko firaisamon'pirenena am'ty resaka hoe fanomezana ny fahefana makany amin'ny gouvernementa zay tsy araky ny lalàna ity ary zay nanesorana ny fahefana amin'ny alalan'le hoe nanda le filohan'ny anterimerandolona zay nresahany société civile hoe tena tokony hitondra fanazavana ary tokony hiverina any zany fahefana zany fa tsy mety zotrana zavatra izao ary nanameloka ny fihetsika zay nataony fitsarana momba ny lalam-pandroena zany mampitovy tadindokanga miaraka mijery vahaolana ho amin'ny firenena ary zay le mahafinaritra ny amina hoe tsy maintsy mihetsika daholo ny rehetra mba hikaroka vahaolana ho an'ny firenena fa tsy avela hopotika ity firenena ity de manao an'izay fifanatonana fifampiresahana izay zany hitatsika eo ihany fivoarany vaovao maro samihafa satria izy ty moa miazakazaka andro amanalina zany zay fifanatonana fifampiresahana etsero zay mialoha ny idirany namana iada de ny collectif ny administrateur civil ihany ko manandratra ny feoany de ratolo-janahary idodondray no renisitsika aloha zany satria nivoaka atao anatin'ny fahanginany ko zany lingadodo ry DFP tamin'ny fotoanandro zany dinika votam-pirenena de rehefa avitanoany moa tsy enoeny dodozy tamin'ny andraiky ny sizenaly an-tany dia miteny am'izao fotoan'izao ny collectif des administrateurs civils de Madagascar moa zany misy an'izy ireo de miantso ny syndicaliste namany sy ny sisa hoe ndao anandratra feo iteny am'izao zava-misy zao ka alohan'ny teny idirany ada aloha zany de misy manam-pahaizana ihany ko amin'ny alalany tony hoe administrateur civil tony miteny ny zava-misy eto amin'ny firenena ary indrindra izao zavatra iainantsika zao ndao ary namana faly ny vahaolana hitanay de ny fijoroan'olona zao de hoe tsy maintsy mitady manantony latabatra boribory atsika mba tongavana amin'ny accord politique fa raha tsisy accord politique zao nanao mazy na piasa vola ohatrany ahoana nareo fitondram-panjakana tsy maintsy irefitra ty ary anareo tsisy olona manam-bola ngeto ianareo manam-bola io indrindra no sahirana amin'io satria tsy ho zakanareo tamin'ny 2002 nisy an'izany le famana vola tamin'ny banque centrale reo tsy zaka ny vola fa voatery tsy maintsy nitsoka ka ohatran'izany zava-misy am'izao fotoana zao anareo milaza manam-bola io vidy maramila etsero vidy mpitondra fanjakana etsero zany resaka mandeha tapenam-bava daholo ny ase tapenam-bava zao rehetrarehetra zao tsisy olona mately olona mandeha amin'ny rariny hitsiny ohatran' zao hoe article 42 code de nationalité nefa milaza hoe rehefa naturalisé anao de miperde de nationalité malagasy de ambolena fotsiny zao de masy certificat de nationalité ahoana ny toetanao an'izany fa milamina zany fe de tsy nahazo vona na de olona vona otery anao tsy tsapasy tsy milamina tira raha ty zay zavatra rehetrarehetra zay zany mahatonga any anteny ora olona diny mbola tsy hanenena de ny mbola tsy hanenenana andao ifanatona amin'ny latabatra boribory ahoana ny tongavana amin'ny accord politique fa tsy hainareo rera nge ty tany ty gasy mba ino ny heviny rehefa mijorona zao collectif des administrateurs civils miantso koa zany zay reo grand corps namanay reo syndicaliste namanay reo mba jerevonge ny zavatra misy eo amin'ny fitsarana me very asina foana ny fitsarana no ninona ataon'olombitsy tamin'ny 1972 na very asina ny ministère nyintérieur sy ny administrateur civil de ny fisolo elafana tafa ohatra tamin'ny fanjakany PSD rehefa niongana fanjakany PSD ny administrateur civil rehetra misy voanjorom-bala nefa ny vitsivitsy anisa ihany tena hitarirany tao tamin'ny faraparany deuxième république vokatra nataony fisolo elafana nataony administrateur civil namana sasasasa de voilika nasorona tamin'ny intérieur mihitsy
ny fitantanana ty fifidianana ty mba hatongavanao hoe mba neutralité misimisy kokoa fa tafahoatra loatra ny mpimamba nataon'ny fanjakana tamin'ny processus électoral tamin'ny foninandro zay ny nanasorana anito amin'ny intérieur am'izao vomely loza ny mpimamba ataon'ny fanjakanao de mangina daholo moa misy zokobeky raiky zay avy mazengano tsy entsony mihitsy feny zokobeky tamin'ny idirinysy anio tsy leo tsy niditra tao zokony kaiky koka varikarantina misy mampalahelo fa vome ampimamba trany ny ACC ampimamba gouvernement moa de efa tsy tenenina tsony tsy matokony ny olona ninininna taonareo lasainareo fa mampandrosa anareo aferanareo moa iny fa ty lalàna be zao tsy anareo rery nianatra lalàna sambo nianatra an'io daholo very asina administrateur civil very ny asina ministère de l'intérieur zay nijoroanay collectif hoe de tsy mety kosa na alahelo na itomany anareo mpitondra ny intérieur sy namana mpiara-miasa sasany ambonimbony eo tsy zakanay tsy hoe ekenay fa tsy nohony ny adalanareo no very asina amin'ny ministère de vome esorona amin'ny administrateur civil fitantanana ny ministère io esorona amin'ny ministère de l'intérieur reo andraikitra so zany andraikitra ministère de l'intérieur fa miprivatisé na libéralisé naby na tsarana ny carte nanjano sous-traité amina privé ny asa ministère de l'intérieur noho ninona business fitondrana permis biométrique de olona fa ny asaina manao azy anka tsisy informaticien eto Madagascar fa maninona société privée étrangère no asaina manao ny ohatran'izany le ty amin'ny immigration zany ake zava-misy eto amitsika de mangina daholo ny administrateur civil zay mahaino an'izany androany satria anao ministre androany de lazainao fa mety io raharanao sous préfet ny préfet tsy amorovorolo le tsiro nefa ndefa mandalo ny TGV de mahazo de veritsika de hangina fotsiny zany zahay angatana audience anao tsy mandray anay de zay ny lazaina fa hoe zay ty vola tsy mety ny ataonay zay ve de ty vola noho nareo mpitondra satsika ifangala baraka oaboraka anay daholo ny dalàna rehetrarehetra misy amin'ny intérieur io ka vaolana tolotrareo andaotsika ifanatona ifampiresaka fa azavanao zava-loatra anio inona ary tiana evina fa iny torapo-kely any tiana evina tsy maintsy mahita solution politique atsika tsy maintsy mahita accord politique atsika raha tsy ty lefamoniny samy gasy ary amboniny zay hopotika nkena aro investissement étranger nisy eto amin'ny tanànareo raha tsy indray ohatra afa-tsy tamin'ny septembre 2009 tsy ampy 24 heures de rava ny ty cosmagro manerana Madagascar ny raha isy eto raha misy ny sakoroka de reo grande surface PPN magro champion sy ny tany reo no baraka e voalohany indrindreto reo orinasa mivarovarotra scooter reo rava ny imprimaso eto reo de mangidy doditra anateny zao tontolo zay Madagascar de toerana tsy azo anaovana investissement mihitsy fa propagande ny atao de rava ny zavatr'olona miantso tsika noho izay ray aman-dreny am-panahy ray aman-dreny ara-draza reo ray aman-dreny reo tsara sitrapo rehetrarehetra andeo io fanatona amin'ny latabatra boribory farany zay haingana na iza faly na iza tsy faly de tady accord politique handaminana ny ty tantelo ny tokavana fifidianana tsy votery atao amin'ny novembre fifidianana io raha io novembre sy décembre io nana anoitoina ny fiandrianam-pirenena filaminam-bahoaka hazo ahembotra io miezaka mitondra feo maro samihafa moa zany tsika iada sady miraba ny ada ihany miaraka amitsika etondray amty marainy ity miezaka mitondra feo maro samihafa mihitsika satria mato ny olona rehetra zany miteny am'izao fotoana zao de mahita ny tsy fanjariana mpanao nianatra momba ny fitantanandraha-panjakany reny olo reny ada administrateur civil zany fa mafarafahakely mahalala momba fitondrandraha-panjakana misy lalàna eo kirakiray ny isan'andro de manazava hoe mazava ny article 42 de manazava ihany ko hoe misy ny fampiasana diso tafahoatra ny administrateur civil am'izao fotoana zao ary zany nanapotika ny fanjakany republika voalohany ary zany ihany ko nanesorana teo amin'ny ministera ny atitany ny fitantanana fifidianana miverina izy am'izao fotoana zao ary tena ampiasaina maximum mihitsiny dikan'izay mahatsapa zany rehetra misy zavatra tsy mety izy ty de ilaza ve le ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny amina hoe fanakorotana politika fatahorana fifidianana reny olo reny ve zao manana candidat ho tohanana tsy fantatro aloha ny société civile ve manana candidat ho tohanana amin'ny maha société civile azy mpanara-maso firaisamom-pirenena izy mety hoe observateur électoral izy mety hoe anisany ihany koa moralisateur taloha nisan'le sefafi sehatra fanara-maso ny fiainan'ny firenena zao moa ohatrany tsy de eno tsony le sefafi nisy any eo le groupe des experts nationaux ohatrany tsy de na eno firy andralo tsony
fa tsy maintsy misy balizy misy moralisateur eo amin'ny fiainany firenena fa tsisy mandendeza fotsiny am'izao zany ka le fomba fanasokajinao anaty sobikiombonana zay a miteniny zavatra marina am'ty fireneny ity ny amin'ny tsy mety io fifidianana io fa hitarika rotaka io hitarika korotana ary ohatran'izany nge nyteneniny FFKM ozy ny FFKM tsika nanatrika zany ata raha mbola azo atao aloha de aloha mifampiainy sy mifampiresaka mba hisoroana ny ady atrano sy ny korotana de ilaza venao fa maka parti pris zany am'izay fotoan'zay ny FFKM raha milaza ny fomba fahitany ny zava-misy en résumé amin'ny fampidina ny zava-misy eto amin'ny firenena de miresaka an'zany ve ohatra ny collectif ny administration civile de ozy izy anao hoe fa nakorotanana misy am'izao fotoan'zao de reny olo reny ve de tsy mahalala mifarafakely ny administration indrindrandrindra administration territoriale indrindraindrindra ihany ko rehefa tonga ohatran'izao ny vanim-potoana eritrehana fividianana ka tsy maintsy misy andraikitry ny fanjakana eo anatrehan'zany de mba manina information reny olo reny satria misy tompona andraikitra eo niveau ministère mampiasa am'le administrateur civil mame fitaovana an'le administrateur civil mame mission an'le administrateur civil de mba fantatry reny olo reny satria zay le hoe cousin tsy maintsy mifamme vaovao confrère tsy maintsy mifamme vaovao le cousin tiako resana mako misy administrateur civil eo am'fop misy administrateur civil any amin'ny intérieur tsy maintsy mifamme vaovao ny rehetrarehetra ary en connaissance de cause ny zava-misy sy miodina de andany-mbola be etsero ka mampiseho tsika zany hoe misy feo maro samihafa am'izao fotoan'izao miteny tsy mifeona candidat rery tsy mifeona solombavam-baoka rery tsy mifeona force politique rery hoe ny RMDM groupe panorama hoe ny G5 ny fanavotam-pirenena ny FIM ny FLN sinsisa na fikambana maro samihafa fa misy feo maro be avy amina syndicat avy amina société civile avy amina collectif samihafa dikan'izany mba miasa saina reo manam-pahaizana malagasy mba miasa saina zany reo verina zany fa acteur politique partie prenante na société civile na société économique mahita ny zava-misy eto Madagasikara ka mbola mitondra ihany zay azony hoentina eo anatrehan'ny adevitra iada daoary sady miaraba ya faly miaraba anao fa niry faly miaraba ny MBS ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny MBS ny radio Mata zay mampita izao fandaran'izao indrindra fa ireo technicienne tena sahirana lava fa matetika tapatapaka le izy fantatsika ihany moa ny antony fa tsy maninona zany itsika tokoa de mamoaka an'izay fanambarana maro ataon'ny olona ny antony de tsotra ihany tsy hoe fiandanina amina candidat no ataon'ireny olona ireny zany fa fanehoan-kevitra amin'ny tokony fanatsarana ny fandrofizotra ny fiainan'ny firenena ho ao anatin'ny fahamarinana ho ao anatin'ny ara-dalàna rehefa tsy mamoaka kosa aloha ny radio televisionna malagasy de tsy maintsy anjaran'ny tena zany no mamoaka azy ho fatapoko ho fatabahoaka ho fatam-pirenena ny hevitra reny olona reny fa raha ohatra ka namoaka malalaka ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra ny TVM ny RNM manaizay zao ara de mba tonga any mamoa hevitra fa olana be ny azy ao olana be ka tsy maintsy atao ny famoahana an'ireny fanehoan-kevitra rehetrarehetra reny tsy misy fiandanina ahafantarany vahoaka ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny fanjakana ahafahany vahoaka mahafantatra marina hoe ahoana ny hevitry ny anina ahoana ny hevitry ny société civile ahoana ny hevitry ny administrateur civile ahoana ny hevitr'ireo groupe parti politique reto ahoana zany de tsy maintsy atao zany alefa le izy mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka malagasy ny fanoerana de tsy tapitra Andriamatoa prime ministre Andriamatoa filohan'ny ACC raha tsy tapitra ny mandahany ty fitondram-panjakana ty zay mifarana am 19 janvier 2024 droit constitutionnel ny fanoerana zany de manohitra fitondrana foana aza mieritreritra mihitsy nareo na inino ho teneninareo na inino no teneninareo hoe handeha hisolelaka na nasoaso fitondrana izahay amin'ny fanoerana ny fanoerana de manohitra foana ny dikan'izany ny fanoerana ary amin'ny constitution tsika de milaza izay zavatra rehetrarehetra tsy mety
ny zavatra tsy mety ataony ny fitondram-panjakana na rafitra inona izy na rafitra inona izy ka tsy mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona tsy mifanaraka amin'ny tombontsoam-bahoaka dikan'izay de ambaranay tsika rainay tsika foninay izay ny fanoerana misy eto mbola tsy nisy fanoerana teto ny sakana asa amandrara anankiray tsy androso mbola tsisy an'izany fa faneho-kevitra am'ireo fitantanandraraha rehetrarehetra tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay ny fanoerana ary de mbola manohitra zay hatram'izao hatramin'ny androany de mbola manohitra zay ary tsy mifarana ny fanoerana raha tsy am 19 janvier 2024 satria zay ny voafaritry ny lalam-panorenana fa taperana ny mandan'lay filoha lany tam'izany na mametra-pialana zay sy mitoy foana ny manda dikan'izany aleo tsy amronana zavatra hafa ilazana fa izay mpanakorotana na inona manohitra zay tsy manakorotana fa manohitra zay tena manohitra zay ary andraikitra voalaza lalam-panorenana droit constitutionnel mihitsy zo araky ny lalam-panorenana ny manoerana ny zavatra tsy mety ataony manaova ny mety de fa tsisy ianao ke rehefa mety le ataonao inona no tenenina eto fa ny olana de hoe tsy mety le ataonareo ary zay ane mbola tsy nametraka olana mihitsy ny amin'ny prime ministre anao hatreto ny 105 député nefa nametraka olana ho anao olom-boafidy reny nafa nametraka olana ho an'ny prime ministre hoe tsy mety aminay ty prime ministre ty fa mipanohitra mbola tsy niteny hoe ataorakatrongisiny te fa miteny zay hoe aron ny ara-dalàna atao ny ara-dalàna atao aron lalàna izay lazainareo fa tena hoe manakorotany zao hoe tsy zany ka manaova ny mety de tsy anynareo fa izay tena manana olana ngeda be mihitsy amin'ny fanapa-kevitra ny raisin'ny ACC filohan'ny ACC tsy lay didy zay manko ny manahirana ny didy navoakan'ny ACC no tsy azo ivalozana fa rehefa netiny eo amin'ny ainao manjery ny hevitra nahatonga azy nandray an'le fanapa-kevitra efa ady hevitra izany de izay ady hevitra izay am'le fomba nandraisany an'le fanapa-kevitra zay no edina hevitra aminy hoe tsy mety lay fomba nandraisanao an'le satria maninona mivoana amin'ny lalam-panorenana rehefa mivoana amin'ny lalam-panorenana nge zany de tsy mandeha ny amin'ny tombontsom-bahoaka mivoana amin'ny lalam-panorenana le izy azavaiko tsara aloha ny antony ray voalohany aloha hoe mampivoana azy hitatsika tsara fa talohany 9 septembre no nanome taratasy anao ny filohan'ny sénat ny filohan'ny sénat rehefa niteny taminao hoe nandefa le taratasy tany aminao hoe tena tsy vitako ny andraikitra ny asan'ny filohan'ny repoblika raha mametra-pialana izy ny dikan'izany zany ianao io amin'io fotoana io de efa mahafantatra fa tsy ahavita ny asa hataony na tsy mahavita ny asany voalazana rehefa tsy mahavita ny asany izy de anjaran'ny fitsarana avy momany lalam-panorenana no statue hoe hita fototra fa tsy mahavita ny asany amin'ny mafilohan'ny loholona azy aty Andriamatoa ary izy mihitsy no nanambara tamin'ny alala ny taratasy nataony fa tsy anao izy dika tena tsy anao hoe noho izany banga ny toerana misy azy anjara ny fitsarana avy milalam-panorenana milaza zany mikonstate an'izany hoe hita fototra zany no asa tokony ataonao tsy mila mitady zavatra hafa zany tsy mila mpitory tsy mila ininona fa efa le olona mihitsy no teny aminao mame an'le taratasy anao hoe za tsy anao de rehefa hita fototra fa tsy vita ny lay asan'ny mahafilohan'ny antenimeran-doolona azy de manao taratasy ianao makany amin'ny antenimeran-doolona hoe hita fototra fa banga zany ny toeran'lay filoana androm-panjakana satria tsy mahefa izy tsy mahavita asa izy fa tsy nataonao zany afaka mifidy filoha vaovao ny ACC ny sénat am'izay fotoan'izay tsy tara mihitsy na leonao fa izy va miteny hoe ty ndray ny filohanay vaovao tsy tara mihitsy fa hita fototra koa fa tsy nahavita ny asany ny ACC tamin'ny fotoana io satria tsy nahavita ny asany ny teny nampahafantatra ny vahoaka malagasy nampahafantatra ny loholona fa tsy afaka miasa ilay filohan'ny loholona tsy vitanao ny asanao zany asanao io nareo moa zany fa tsy anao rery nareo sivy ama fitsarana avy momba ny lalam-panorenana anareo
tsy misy fahefana hafa na fitsanana hafa afaka iconstateny fahabanga tsy fahavitaniny loolona ny asa ny intsony olona tsy mahavita ny asa ny intsony ny dikan'izany na ahoana endrika ilay lalàna ianao mahita hoe araky ny taratasina lefany tsy vita ntsony ny asany nanda mihitsy izy tsy anao an'lay asa lo zany banga ny toerana misy azy de alefa anjaranao miconstate an'zany fa aza miandro olo lafa constate an'zany zany ngeny de tsy fahavitanao an'zany asa zany ke manjary manao zavatra hafahafa ianao zay ngeny tenenina zay tsy mitaky zavatra hafa mihitsy tompoko tsy mitaky an'zany fikorotanany zany zay tsy mitaky ny firenena zay ikorotana tsisy mitaky an'zany eo tsisy mitaky an'zany eo ayambory ny fifidianana na foany ny fifidianana tsisy mitaky an'zany eo zavatra tsotra ny takinay aloha iverina amin'ny lalam-panorena ao anatin'ny lalam-panorenana ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana retour à l'ordre constitutionnel zay ny resahanay tsisy eloko amin'ny teny an'zany tsisy fanakorotana an'zany retour à l'ordre constitutionnel arao zay voalaza ny lalam-panorenana famerenana ny raha rehetra andeha araky ny lalam-panorenana fa na misy fifidianana ataonareo tsy mandeha amin'ny lalam-panorenana tsy mandeha zany tsy mandeha zany na amin'ny teninareo any communauté internationale manaiky an'zao ny FFKM manaiky an'zao ny société civile manaiky an'zao ny fikambanany candidat manaiky an'zao tsy zay tsy mivadika atodo am'zany ny anay de hoe mila fifidianana mandeha ao anatin'ny ara-dalàna ao anatin'ny fahamarinana ny fifidianana mandeha amin'ny ara-dalàna tsy ao anatin'ny fahamarinana andraisan'ny rehetrarehetra anjara izay no mitondra fitonina fa ny akoatran'izay tsy mitondra fitonina na honefanareo tsy mitondra fitonina zany tompona ndraikitra feno nareo raha mandefa ny fifidianana io ao anatin'ny korotana ao anatin'ny tsy fanajana lalam-panorenana ka izany zavatra zany aleo mba tsy hoe rehefa ianao no afaka amin'ny teny mandritra ny fotoana maharitra ao amin'ny radio pirenena malagasy sy ny televisionna pirenena malagasy de marina daholo ny voalazanao tsy atompoko tena manana fahadisoana ianao ary ny fahadisoana voalohany indrindra de ianao mandainga sy manosom-potaka olona fataro tsara fa ny vahoaka ke manana ny solotenany foana na fivoriana miafina ary ataonareo ny vahoaka manana ny solotenany de lay Andriamanitra ray tsy to manatrika foana iny ary anananareo za de miteninareo fanenjehany feo amin'ny fieritreretanareo iny na tsy teny eo ary nareo manenjika anareo ny eritreritrareo rehefa aveo satria fantatry nareo nge fa tsy mety ny ataonareo fantatry nareo nge fa famitehana firenena no ataonareo fitiavatena no ataonareo fantatrareo ne zany ka aleo miverina amin'ny ara-dalàna ny firenena retour à l'ordre constitutionnel aleo iverina amin'ny ara-dalàna ny firenena ampiarina ny ara-dalàna fa tsy ny olona miteny aminareo ndray hoe andao iverina amin'ny ara-dalàna tsika no lazainareo fa mpanakorotana zay miteny anareo fa raha oentinareo amin'io fifidianana izay ny mety isy korotana ary tompona ndraikitra zareo tena assumenareo le izy mazava tsara zay mpanakorotana saim-bahoaka misy fanery assumenaka ty gne mazava gne le teny dodo teo iadany amin'ny hoe tsy anareo rery Madagasikara satria hoe misy fahefana satria misy vola satria afaka mibaiko am'izay raha ratsana rehetrarehetra na fitsarana na fitandrona filaminana na sanatry ny zany na eny anivon'ireny administration samihafa reny de hoe azonay atao am'izay tia nanaovana azy izy tsy ohatran'izany le fomba fanaovana politika tsy ohatran'izay ihany ko le fomba fitantanana firenena ahitsy anareo misy rafitra eo misy lalàna eo de ifampitondrana ny rafitra sy ny lalàna ifanabiazana ihany ko ary izy hitsinjovana ny hoavin'le firenena sy ny tandrazana ary ny taranaka fa tsy hoe hamezana tombo no anareo nareo nge tsy tonga teo raha tsy nisy vahoaka namme fahefana de lena vahoaka namme fahefana ndray no itodiana alamosi na angariana inona moa nataony solomamboaka nataony solomamboaka de mitondra ny feon'ny vahoaka dikan'izany raha ohatra nareo ka manao tsinitsinina n'le solomamboaka zay mba mivondrona am'izao fotoana izao de verina zany fa le vahoaka misy ny atao tsinitsinina tahakan'izany ny candidat de zao nisy congrès ny ataony antoko misy mpanohana ny antoko misy mpiatroka ny antoko misy mpanaraka ny antoko mitondra ny feo amin'ny mpanohana mpiatroka mpanaraka mpikambana zany koa ny ataon'ny candidat
ary reo kandida reo ko aza eritreretina fa ianareo ihany ny tia tanindrazana satria ianareo no mitondra firenena fa ho an'ny olona zay mandray anjara ihany koa amin'ny sehatra ahafahany mandray anjara de tia tanindrazana koa izy fifidianana no asaina no sehatra heveriny fahandraisany anjara any ny ampiseho'ny fitiava-tanindrazana de tia tanindrazana izy zay dikan'izay zany ilay fomba fampisehoana ny fitiava-tanindrazana ampiseho amin'ny endriny maro iada fifidianana ny any ony sasany fa zao fifidianany heveriny fa tokony mba madio kosa l izy tsy hitondra korotana satria le zavatra ataonareo ane mazava benga le zavatra ataonareo e aiza iada ny ahitana am'zany isaky le ministera zany de miketiketika zavatra hafa ahafahana manao propagande politika sady de tsy menatra le ministra zany zaran'le contrat firenvagy teo aloha teo nampiasan'le mpampianatra sy ilay ray aman-dren'ny mpianatra samy hafa tany ambany volo tany de zao ndray mizaraka e orange zany ndray no atao mizaraka e orange de cahier telo ane le izy arakaraky le klasy cahier telo de stylo ray de iny nanaovana fietsiketsehana politika any Andramasina ndray manko zao zareo am'izao fotoana zao miketriketrika any de ohatr'izay le ministre fitsarana lasa mandeha midikidina any tsy propagande io fa zaza tsy mifidy le nomeny an'le cahier misy impact any am'le ray aman-dreny zany fa maninona tsy maintsy nataona orange e tena manao tena li zany fa ny tena manao tsinitsinina atsika mihitsy le olona reo a hitany faniry ny amako zany zao ny anahako ny tena teneniko mihitsy za zany atsika mako zany tamin'ny raha raha tadidiny faniry tamin'ny 2018 tsika mijoro mihitsy amin'ny famerenana ny hoe ny administrateur civil reny a tokony mena averina amin'ny maha izy azy fa efa tamin'ny 2010 tamin'ny référendum manefa ny tenenina hoe ny fitantanana ny fifidianana tokony ho an'olona ny anatra le fitantanana le fifidianana le olona mirotsako fidinana ny olona mpifidina tsy nianatra na nianatra zany tsy maninona fa ny fitantanana n'lay fifidianana ny tenenitsika hoe andao mba ho an'olona ny anatra ny firenentsika nantany vola makarena na mpianatra an'reny administrateur civil reny nandany vola makarena ary en'olona reny de nanao fianianana dikan'izany amiko tena olona tokony ananatsika antoka zany azo antoka itsika kosa raha iro iaina foana amin'ny hoe tsy fampatokisany eto aloha de tena hoe tsy haiko tsony e fa misy kosa ny hoe fanjahatra ny resahana de hoe aleo tsy baikona ministra ny administrateur civil zany ny olona manam-pahaizana de izay no natonga ny hoe aleo arany mba ho indépendant ny commission mikarakara momban'ny élection fa zay tsy miteny mihitsy hoe atao indépendant le commission de asorona eo ampelatana ny administrateur civil ny fikarakarana kriany nampianariny firenena hianatra tatana fifidianana ahoana no analana azy fa izy tokony zay hoe ao anatiny reo administrateur civil reo no alefa ao anatin'lay commission électorale spéciale na indépendant alefany izy ao izy ny miasa manao ny asany satria izy nampianariny ny firenena zany ny firenena de mietehatra am'zany fahaizany zany fa la izy tsindrina ministra baikona baiko politika tsy mety zany hoe zay zany le hoe fanalana n'lay fanaovan'ny fampidirana ny politika any amin'ny asa-panjakana zany inge no toeriny zaoko fanaovana politika fialana amin'ny asa-panjakana lasa misy fizarana cahier any amin'ny fampianarana lasa vao mainka atao mety efa nanao an'izany daholo ny teo aloha mariny zany fa izany ny tsy ilaina satria tsy mety zay ngali izy le mavoan'le izy mako noatra nyrety rehefa mandray ohatra de hoe le tsy mety zany taloha fa toizana ihany nga izy ty famangina manjoko hoe tsy hitazena ratsy azy tena za zany tena miteny mihitsy hoe reto olona reto tena mamorery olona mihitsy raka mieritreritra atsika ho tsisy fotony reto mieritreritra atsika hoe tsy mahay nen'izay nge état de lieu no ataonay ny zava-misy ny resahana hoe zao ny tokony ho fandehanliana izy rehetrarehetra fa niry fa reto tena manahirana ary tsy vitan'zany aiza rangaty eto Madagasikara rangaty misy zany mandeha mivavaka le olona de osisia za mandatenina Andriamato Cédric tary amin'ny fametrahana ny taria vakina karatra diocèse de miala any le gouverneur zany de hoe le olona tenenina raka efa tsy filohan'ny république tsotra ka mandateny ahoana ianao ka vavaka mila zany vavaka ianao présent eo na tsy présent tokony ataonao makatabavaka ho azy fa tsy zany ny any am'y de io koa de mbola miverina le toetra le endriky le fahefanefamiakatra ny tsy tokony akarana zay natsona ndray le filofirenena le candidat filofirenena
ivory eo amin'ny asese fionana ao amin'ny asese tsy fivoriana fionana tampoka nataony ianina le candidat ny antsona nanjary nisy tsy candidat tampoka raha tonga tao raha zany hoe le candidat tsy nanaika rehefa candidat ny antsona de mba candidat izy nga tsy any amin'ny resaka élection hoe anna izy ka hoe raha tany amin'ny seni de ty mandateranay de zany mba resakafo zany raha nanalitra dossier anao de hoe itony mandat fa ty hoe nareo le candidat zany mba mila mivoty de aiza de manjary misy tampoka tsy candidat tonga eo andriamato tsebomaly eo tsy fatona candidat ao koa le raha zany tonga de hita mihitsy de tena fa hita le falemen'le filohan'ny ACC rehefa olona tsy natsonao tsy candidat tonga teo nasainao noverina tsotra miteny hoe andana aloha le candidat no avy sy niana satria tsisy resaka hoe tsisy resaka hoe fangana fanjakana ka hoe tsy maintsy eto ako ty faniry tena manahirany reto ity adevitra ty moa zany de adevitra mifototra tam'le hoe tsy fahafahan'lay candidat anankiray mirotsaka satria tsy nafemifepetra izy de nisy adevitra be mihitsy izy ty ada ary mbola adevitra eo zany le fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana nataon'ny ACC de eny ampelantanan'lay gouvernement le fahefana am'izao fotoana izao fa mbola tsy afabely ty adevitra momba naturalisation ty zany ka nisy hevitra ny fandona maromaro samy hafa izy ty teny am-piandohana fa efa manomboka mazava izy am'izao fotoana zao ary ijoroany rehetra hoe tsy tokony hirotsaka ho anisan'ny candidat le rangahy io zany ngeny tsy zakan'le mpanohana n'le rangahy sy le mpiaradia am'le rangahy satria tsy ho anisan'le candidat le rangahy de manahirana andry zareo le izy de aviliny le izy ny am'le hoe matahotra fividianana fa inindry zareo tsy ho fantatra ny ambara ny lalàna zay ny lalàna no miresaka fa tsy hoe fatahorana an'izana izy tadiavy am'ireo candidat reo ihany ko ny amin'ny hoe izarany tsy manana zo irotsaka akoatra n'iny rangahy iny fa iny aloha ny adevitra iny aloha no mibaribary efa nanary tena tsy ho malagasy fa nyfidy zom-pirenena hafa de zao ho alefatsika ndray faneho-kevitra ihany mbola faneho-kevitra ty aloha alefa daholo ngiasy olo-mavomoaka idéal son ihany tena mpiantoana izy moa ohatra mbola niaro fa tateorina izy zao ka ny tena marina momba n'ity resaky ty diso lalana de diso lalana le faneho-keviny tamy voalohany de aleo resahantsika eto foana tsy maninony zany satria ty adevitra ty adevitra mbola tsy foana tahakiny mbola tsy naha foana n'le adevitra gouverneur lay chef de région nefa nitendrena gouverneur io le mbola tenentsika rehefa tsy reo olo reo ny tonga eo tsy maintsy anotanina ny kotombola laninareo satria nareo tsy araky ny lalam-pandrena dikan'izay tsy maintsy mbola iverenan'ny adevitra zany re misy en cause zany tsara kosa aloha faniry tsara kosa aloha faniry ny hoe tanteraka nisy mpanaraka ny toriteny ny pastera zaka de ny ray analan'le mampitondraka fa ilay hoe mitsangana mivoaza zay azonao zay kosa aloha zany de misy tonga sainy tsy hoe tarana hoe mpamadika le olona fa miantra tam'le toriteny ok zay kosany daora faly alefasindray ra fanazavany nga député idéal son mikasika an'le zom-pirenena frantsay angara-joelona daoara raha ohatra anazona verina ilay teniko tam'le désiétude iny tena misy fehizateny mitarika aho tadidiko averiko aminao ozy tam'reny za zany tena tsy niezaka tsy niteniny ny 42 fa ozy fotsiny hoe raha io andininy faharoa amby efapolo io de tsy misy interprétation azo atao manomboka am'izay fehizateny zay amin'iny e raisiko ihany zany zay io nitenenako aminao hoe tsy mifototra amiko ny resaka nataoko raha jereny iny sary iny de miteny hoe tsy misy interprétation azo atao hafa io andininy faharoa amby efapolo io fa niteneniko tamin'iny de hoe aza adino fa misy ny atao hoe abrogation par désuétude zay ihany no mitondrako ny fehikevitro eto ary vakitsika amin'ny teny frantsay izy de avitatsika père tena au présent izy eto tsisy condition fa tena hoe zavatra certitude hoe very ny fizakana zopir père la nationalité malagasy le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité
étrangère adikako fomba malalaka very zay a very ny fizakana ny mahamalagasy ny malagasy anankiray efa feno taona mangataka amin'ny sitrapo ny zopirenena vahiny de raha manontany anao a de inona zany a am'izay teny tsotra inona ny filazana azy tamin'ny teny malagasy reny hoe fehezateny tsotrafitra zay inona ny mbola misy interprétation azo atao am'izay tsisy zavatra ho interprétena ny voalazan'io andiny fa 2 io za zany rehefa mijery an'reto 45 sy 43 tsy voakasika tsy olona tsy le amy 42 ny teneniny amin'io fa ty 42 ty zany raha vakinao amy 46 46 zao ny teneniny 46 le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar dans le cas prévu aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de la nationalité. Dans le cas prévu à l'article 42, à Vernion 42, à Vernion 46, le malgache qui perd le national, le malgache zay verni zopirenena no izy dia tsy afaka manompotsony annay Madagascar dans le cas prévu aux articles 42 les 42 volagerie et 43 de io mistana ministère amzay amin'ny 46 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère nanina izy tene à partir d'un décret qui autorise la perte de la nationalité. Tsy tany rehetra io ary ny zana tsy ny teneniny io eo de manavaka hoe ny 42 sy ny 43 eto de verenao à l'acquisition voazonao mihitsy ilay fizakana zopirenena vahiny veriny anao apetrako zay fanamariana zay ho saitsainy ny vahoaka malagasy rehetra hoe mety ve raha ny tantaran'ity firenena ty niady ho an'ny tamin'ny mpanjanatany na hafoy hoe ain'olona misy zavatra marobe tsy rariny teto de aty arina misy filoham-pirenena mizaka le zopirenena de rehefa valiana am'izay le izy tsy atao valiteny mahitsy hoe eny ananako le izy no ny anton'izao noentina hoe ny zanako ny fitiavako ny zanako ohatr'izao hoentina sentiment le mampalahelo de le loha olona teto mandray an'le resaka sentiment ndra mandeha zanako mianatra ny velany na Madagasikara fa mianatra tsara mandeha tsara ny fianarany fa tsy ity handeha anao zao hoe mba handeha tsara ny fianaranao de handeha hangataka ny zopirenena n'ilay firenena ianarany zanako atao hoe efa mitovitovy am'le zavatra nazavaintsika tiany ny ady satria tsika tena nanazava-betsaka an'io fa le izy moa zany misy version amin'ny endriny kely izy am'le fa tena izy solombavamboaka no miresaka azy de mafonjafonja kokoa satria solombavamboaka anisan'ny nafanafona noana an'lay Ngarajoelina zany zay filoham-pirenena teo aloha eo fa olotsotra izy mako am'izao fotoana zao zany Ngarajoelina le olotsotra kely iny zany ka tiatsika tenena zany mamerina am'resaka an'ireny tsika satria fototry ny adevitra reny tsy ACC tsony koa ny adevitra eto tsy gouvernement intérieur tsony koa ny adevitra tsy fomba ikarakarany sy ny fifidianana ihany tsony koa ny adevitra eto na ny anteny merandolona fa io adevitra momba ny hoe Ngarajoelina misisikirotsaka kanefa tsy mizaka ny zopirenena malagasy io mbola adevitra be am'izao fotoana zao ary anisany mpiomboana ny candidat hevitra ny amin'ny tsy mahafeno fipetra zay nge mahatonga atsika miteny misy fotoana tsika miteny teto fa ahoana moa leto everina fa tsy niraisina ny taratasy firotsahako vidiny reto na piarin'ny ACC ny lalàna ny amin'ny hoe tsy mahafeno fipetra taratasy nareo mety hoe tsy nahalovolo nareo mety hoe tsy natolotry ny antoko nareo mety hoe nareo ihany koa tsy ara-dalàna situation fiscale nareo de nakisaky ny ACC zany tolérable azo andeferana zany raha mihoatra n'le olona zay tena tsy manana zo irotsaka mihitsiny satria tsy malagasy fa reto malagasy mazavatsika angambozay
mba manaitra ny ampony maro ihany zany adevitra zany a no hoe le tena malagasy saingy tsy nahafeny ny fepetra rataratasy ny takin'ny asese voailika fa le tena tsy malagasy tsy mahafeny le fepetra nraisina ao anatin'lay kandida mpifaninana irotsaka am'le fifidianana ho avy eo afahafa tosa hafa ka tsy gakitsika aleo andeha ny adevitra aleo iteny ny olona rehetrarehetra satria fifidianana natao amin'ny malagasy samy malagasy ty fa tsy fifidianana natao amin'ny malagasy manao sarim-bazaha rehefa ny safidy hoany ianao de aleo ianao mandeha moramora any de atreo amin'ny fifidianana any de fidio am'izay teny fidianana azy amin'ny fifidianana zay ho avy amin'ny manaraka any hoan'ny any ivelany any frantsa safidianao fa aleo ny malagasy samy malagasy andamany azy zay nge mahatonga sasany hoe misy malagasy manakorotana eto fa miantra amin'ny fanjakana frantsay mba haka ny olo-pirenena normal zany ianao manakorotana ny adevitra eto zay nge le izy any am'zareo le manakorotana fa tsy aty amitsika itsika ty ampiatra ny lalàny samy malagasy fa tsy ekeny zareo le izy ho an'le mpanohana fitondrana de mamorona argument io moa anyreto olo reto mihitsy io fa tsy makaiza ho anareo na ivondrona takin'iny nareo ano tsy makaiza metimeritreritrynareo ampiasa vola be zay anao anty zay anetsika an'izao mazava ny teningadodo teo ohatry ny republika amin'ny fandimby raha nga tsisy navita formule hoe hafa zany a mitovy daholo ny formule rehefa mietsika amin'ny vahoaka tsisy matohatra ny herim-bahoaka zany eo na inona inona ataonareo sady amarantsika iady ya sady le izany hoe faniry ny olana mampime zany fa tsy tena hoe olana le olona nanoratra n'le lalam-pandroenana ihany inge reto misary gaigy reto tena manahirana nareo no nanoratra n'le lalam-pandroenana nareo no nametraka an'io resaka momba ny ataontsika hoe lalàna mahakasika ny fifidianana io na metraka an'io hoe tsy maintsy malagasy ny tonantantsy ny fanjakana tao anatin'le lalam-pandroenanareo zay nge tsy miadevitra tsy voasoratra anatin'ny lalam-pandroenana hoe raha manana nationalité hafa de tsy mahazo mirotsaka de tsy mametraka an'le adevitra zay fa ny tena metrahana an'le adevitra de hoe tokony manana n'le nationalité malagasy ianao de ianao nefa tsy manana ity mahatsara n'lay le fanazavany andremato député teo manko de andremato député taloha niaro azy tena niaro azy ka rehefa iny olona niaro azy am'izay no milaza hoe tena very le izy tena very marina le izy voavaly ngiasenatera zany tena marina ne ngiasenatera manko de hoe raha very ny tomobile anao ka tsy nanao déclaration de perte aloha very le tomobile anao de hoe mbola tsy very zany tena olona tsy haiko nefa sénateur loolona manana eritreritra ohatran'izany ianao raha manana telefona ianao ka tazominao ka lasa ampangalatra rehefa lasany very ny anarany na manao déclaration de perte ianao na tsy manao déclaration de perte ianao tamin'ny fotoana nakany lay mpangalatra azy teo aminao very ny anarany tsotra kely zany ary rehefa very de very efa very iny nahitanao ary any arina any orina be any very iny fa tsisy le niady e tsotra kely lava be manko ny fanazavanga député teo fa niady tsotra kely to amin'ny article 47 milaza fa very lay nationalité eny fa ny article rehetrarehetra any arina any tsisy miteny hoe lay article very tary amin'ny 42 de miverina tsy very rehefa ato amin'ny article 45 na ato amin'ny article zao na ato amin'ny article tsisy milaza an'izany efa very izy tary de very io nge tsisy ihany ary marina nge misy an'le article zay manko ndraisindreo anatin'ny lalam-pandroenanao le hoe ny lalàna rehetrarehetra tsy haiko 136 angamana izay ny lalàna rehetrarehetra mbola manan-kery zany de miavenina miasa foana rehefa tsy mifanohatra am'le lalam-pandroenana ka io nge tsy mifanohatra amy lalam-pandroenana io lalana amin'ny feny nationalité io malalaka manana zofeno malalaka lay olona tsy tapenam-bava tsy auto inona tsy terena tsy ovozonana nahitana na anarina nationalité mamalagasy azy rehefa arininy azy de very tsy malagasy izy tsisy lalàna milaza fa tsy afaka manariny zom-pirenena mamalagasy azy izy rehefa malagasy tsisy an'izany eo anaty lalam-pandroenana ary tsisy milaza hoe tsy maintsy mitazona ny zom-pirenena rehefa nanariny azy izy azy malalaka tena ny lalam-pandroenana ary mamy azy fa zofeny malalaka mihitsy hanary zom-pirenena rehefa tsy tiany
ka nidikan'zany iny lalàna iny tsy mahafaty mihitsy ny lalàna ny feny nationalité efa veriny azy a de very ary zay tsy misy miadevitra afa-tsy ny hoe ampiaro ny lalàna zay ihany itsika tsy io zany tsisy na io nga na oatsonao radola reo candidat reo de iresaka amin'ny filohan'ny ACC eo ny candidat de ifanaraka eo de rehefa mandeha amin'ny tsy ara-dalàna tsy mifanaraka amin'ny lalàna tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fifidianana atao eo de tsy ara-dalàna zany na inoninona resahanareo na inoninona ho resahanareo ny resaka nationalité sy an'zany mety afaka ifanarahana amin'ny resaka corps politique sy ny anina fa ny anainga mba hoe mba avereno rangaha andeha amin'ny ara-dalàna atao anatin'le recours de ordre constitutionnel fotsiny le raharaha zay fotsiny ny angatanay fa zay tsy manana tsy zay tsy miteny hoe mamoa miaramila be de be ry 13 mai ohatran'izao zay tsy mangataka an'zany général tsy misy mangataka an'zany fa niny tsisy an'zany eo raha zay so raha miteny de mba andefaso gendarme sy police maramila rangaha any atsimo fa misy dalo mafika any ary rangaha misy dalo ohatr'zao mba zany reny le ka tobile reny mba mila carburant ny gendarmerie fa misy hetsika tokony ataony nefa ny tsy afaka mampitandro ny filaminana izy satria zao navaravaratsy ny le gasoil alefa any am'jiro ma mba mirehitra ny jiro délestage am'zao efa adiny 5 aloha safotsina ena amin'ny alina de zay zany ny anahako zay zany ny FLN hatramin'ny androany de mangataka foana hoe aleo tsy mifampitsaratsara mifanasoketa isika fa aleo tena mandeha amin'ny mahitsy ny angatahnay ary ijoronay hatramin'ny farany ninninona ho tenenina eo zay de mpanohitra mandra-patonga ny 19 janvier zany tsy afeniny zany ary mbola teneniny zany androany hoe zay manohitra foana satria zomeny lalam-panorenana ny fanoerana mitsikera zay tsy mety ataon'ny fitondrana rehetrarehetra eo ny anteneninay de hoe misy tsy fandehanana ny miaina ivelan'ny lalam-panorenana tsika ankehitriny avereno ao anatin'ny lalam-panorenana ny fiainan'ny malagasy aleo anaraka ny rariny sinitsy ny anaraka ny lalàna anaraka ny fahamarinana ny fifidianana zay ho atao sy ho atrehana miatrika fifidianana antsika rehefa mandeha am'zay ary zay kosa nefa de miteny tsy misy miatrika fifidianana raha ohatra kosa mandeha amin'ny tsy fahamarinana satria lasa ray petsapetsa lasa complice tsy mety zany amin'ny zavatra tsy mety tsy rariny tsy fanajana ny rariny sinitsiny ka noho izany aleo iverina amin'ny ara-dalàna ny firenena zay falinareo tsara tsy falinareo tsara lazainareo mpanakorotany zay tsy maninona zay lazainareo fa mivovo tsy maninona fa ny anainy fiverena ny firenena ao anatiny ny ara-dalàna ao anatin'ny ordre constitutionnel zay ny anay ny angatahnay ary mitodika amin'ny communauté internationale zay hoe aoka tsy anareo no anampy ny fitondram-panjakana zay mizotra ivelan'ny lalam-panorenana eto Madagasikara de manao veloma finaritra ny mpiaino manao velomantsika rehetrarehetra de makasitraka faniry amin'ny fanasana manao velomanareo teknisianina rehetrarehetra ao de ny manaraka indray eny ary de ho atsika moa zany entina tsany ny adevitra ny amin'ny hoe nazanona tsy zany miomana foana ho an'ny mpanohana n'Andriamatomary Karavalomanana efa mandeha ny fivoriana etseroa fametrahana ny KMMR mandeha ihany koa ny fionana samihafa avy amin'ireo antoko politika samihafa fikambanana samihafa vondron'olona manokana am'izay hoe hivondrona anatin'ny KMMR zay de toizy alefaso hatrany ny comité de vigilance ihany koa nivon'ny fokotany eny de isorina anareo satria betsaka le vaovao tonga aty aminay de poiry foana le vaovao alefaso foana le vaovao araka ny lalan'ny tarby zay fanomezantsika vaovao satria reny de misy lalany reny mba azotsika mandamina tetikady sy mandrava ny asa ratsy zay ao anatin'ilay tetika maloto ataon'ny hafa zany amin'ity fifidianana zay nietreretintsika fa ho taterahany ity ka mila mametraka fahamelona antsika satria fahaiza mandamina nentina miady alefaso misy mandeha fanaran'olona mihitsy ianareo aty aminay hoe zao nataony ranina zao nataony taleranina zao nataony sefrayanina sinsisa de misy mandeha fianareo moa zany amin'ny alalan'ny sary mihitsy ny feo samihafa tsy maninona tompoko ilaina daholo mahazo mahafantatra izany rehetrarehetra izany satria izany no ahafahantsika misoroka ny zava-doza ataon'reto olo reto ka ataovy teny zao zany lay fiomanana fametrahana n'lay komity mpanohana Mary Karavalomanana tahaka izany ihany koa lay fiomanantsika mifandraisana n'le map plus zany zay programme nasa lehibe entina
foton'andriamatoa marakarahavalomanana ho an'ny vaoaka malagasy ivoana ao anatin'izao olana ho an'ny firenena izao zany olana ara-sosialy ara-ekonomika ary ara-pitantanana mihitsy amin'ny akapobeany zay ara aloha zany fa de mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra hitsena herinandro vaovao sy tsara indray tsika amin'ny herinandro ambony io de mahatanterahany adidy manandraikitra samy hafa ho antsika rehetra zay manatanteraka izany de misaotra ihany koa mpiaramiasa o nivon'ny radio mada zay miaramiasa amintsika ny mpiaramiasa eto amin'ny MBS eto aterina sy an'ny faritra rehetrarehetrany ianareo any ampitan-dranomasina zay niaradi niara-dalana taminay tamity herinandro ity de akasitrahana ifeno ianareo rehetra misaotra tompola makasitraka tompovavy